Isaorantsika ilay anahary no ny nanomezany antsika menakavy andro vaovao indrao amin'izao talata 9 aprily taona 2024 izao. Anterina ny arahaba mba ampirarintso ho antsika menakavy, na ianao eto an-tanindrazana, na ianao any ampitan'ny ranomasina, satria izany fampiarabana izany dia midika ho fifamatorana, fiarahana, ary dia mazava loatra fa hiaraka eto isika mandritra ny ora roa sasany any ho any, ka iresantsika ny raharaham-pirenena, iresantsika ny fiainan'ny malagasy, iresantsika ny fiainan'ny Madagasikara. Fantaniana lehibe mipetraka amin'izao fotoan'izao ny hoe mizotra makaiza izy ity. Mizotra makaiza manahoana ny hoavin'ny taranaka malagasy, satria dia ny valin'ny fanontaniana ohatran'izay dia azahoana valiny mazava tsara tokoa raha ohatra ka miainga amin'ny zava-misy aloha, izay ihany no afaka resahana. Miainga amin'ny zava-misy aloha, tsy misy mahita an'izay tsy misy, fa ny zavatra iainana isanandro no ahafahana mamaly hoe mizotra makaiza ity fiainantsika ity. Maromaro ny resaka sy ny lohahevitra izay ho resahana eo, fa ny faniriana dia ny hoe ny ahafahanao zany manaraka hatramin'ny farany fandaharantsika. Ny mpisehatra dia mazava loatra eo mpamakafaka namana fanira zava-manantany, eo ihany koa ny solombavamboaka Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny tika Madagasikara, tetsy ny boriboritany fahaefatra ny député kolonely Rambo Salama Emilien, fa député Rambo no fahalalany ny apesin'ny maro azy, ka dia hiakatsehatra eo afaka minitra vitsy. Fa ankoatr'izay dia tsy adonona ny kokoa ho antsika izay tena mpiondana n'ity miara-manonja ity. Izy ity moa tsy hoe ary voateny daholo, fa izay hita dia tenenina anisan'izany ohatra kokoa ho anareo ao Antsirabe ao, izay tena manaraka akaiky dia akaiky ny miara-manonja MBS Radio Mada. Anisan'izany ohatra Ry Ony ao Mandany Resaka ao Antsirabe, izay manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada. Tsy adonona ihany koa ianareo any ampitan'ny ranomasina, dia indrindra ny teratany malagasy. Misy moa ny hoe teratany malagasy ataratasy, na hoe teratany malagasy mitondra ny zoom-pirenena tsy malagasy, tsy misy anavahany zany, fa ny elanelan-tany no za eto Madagasikara, ianareo any ampitan'ny ranomasina, anisan'izany ianareo any amin'ny Côte d'Azur any amin'ny faritry Nice sy Nancy iny zany, dia maro ny manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada. Ny Frantsa io dia efa voalaza teo ihany koa ny any Brest, Marseille, dia ny ao Albertville izay misy manaraka ihany koa, ny any États-Unis moa sy ny any Chine rehetrany dia tsy adonona. Izay no hoe latompo lasy tompo vavy fa hiditra amin'ny votoatin'ny fandarana isika. Miaraba mifaniry ao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada Ndahoary. Iny ary dia miaraba sady misaotra anao ihany koa Rina, miaraba an'ireo teknisianina antsika izay eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Iatsika rehetra izay manaraka amin'ny alalan'ny page Facebook sy ny YouTube zany, satria natao ny fahazoantsika an'ireny ho antsika izay tsy maheno amin'ny alalan'ny radio mivatana sy ny fahita lavitra mivatana zany, dia nomena fahafahantsika mba hahita amin'ireny amin'ny fotoana ahitantsika, satria indraindray tsika tsy hoe voatery mivatana no andraisantsika an'izany, fa rehefa misy fotoana malalaka tsika dia mijery ary mitondra fanamarihana betsaka mihitsy ary mandefa ny vaovao, dia isaorantsika rehetra zany, satria voaraina avokoa ireo hafatra manokana zany sy ireo antso ataribia avy any amintsika, dia feno fakasitrahana. Ny tanjona moa zany dia hoe mba ahafahana mitondra ny vaovao rehetra izay tokony voaraintsika ny amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay eny sy isatsokajiny iny. Ahafahana ihany koa zany mampita ireo izay tsara ho fantatra mahakasika ny fiainan'ny firenena, ary mba hitovy ny fomba fahazoantsika sy fandalianantsika ny vaovao, satria samy sary-piaro amin'ity Madagasikara ity isika. Dia manao ezaka izay eto amin'ny miara-manonja
ny ezaka ataonay a de miresaka par objectif ny zavatra zay hoentina amintsika eto fa tsy nde hitondra resaka zay hoe ho tatasiahana fotsiny amintsika rehetrarehetra na hoe hapetanetana hoe fait d'annonce fotsiny tsy zay ny zavatra hoentiny eto fa tena mandeha par objectif ny zavatra ho resahana eto ary ny information dia ho resahana sy zaraina à temps réel zany ary rehefa misy ny analyse na situation zany a dia hoentiny zany a par rapport am'ireo fivahiniana n'ireo solombavambaoka sy ny mpanolotra eto anivony fandarina zany ny solombavambaoka miaraka amintsika de député Rambo colonel Rambo zany efa ato antrano izy am'izao fotoana zao zay foana tsaroko foana zay ato antrano zay rehefa mihaino RFI amin'ny Claudiciary de hoe ato antrano mahafinaritra be mihitsy ny dikan'le ato antrano de hoe efa ato anatin'ny studio ary dia tompotrano ihany koa zany fa tsy vahiny zany député Rambo zany satria mahato antrano koa de atao boribory tany faefatra misy ny fo be fampitantsika mivatana zany ny fahandaharantsika zay ara-dalana amintsika ny somary nanao tsy de salamalama izy tamin'ny heriny teo kanefa ho an'ny adidy moa tsy maintsy miara-dalana amintsika foana ny fampizara vaovao dia efa hita efa matanjatanjaka ny député Rambo zany de mino isika fa afaka ifampizara tsara indray sy hitondra fanadihadiana ny vaovao izy raha teo tamin'ny faran'ny herinandro teo dia mbola nanao an'izay redynamisation mitety fokontany izay miaraka ny jeune team sy ny femme team ao anatin'ny boribory tany faefatra de vao navitan'ny anjara indray zareo raha tsy diso ny fitadidiako teny amin'ny faritra Nosy-Patrana de akaikitsika tetya sy mety misy fokontany hafa ihany koa izay efa anaty calendrier izy ireo fa eo moa député Rambo iresaka amin'izany miarabanao Andriamatoa Solombavambaoka tafaraka indray zany tsika amin'izao talata faharoa ambin'ny folo ny volana aprily izao. Miarabanao faniry dia miarabany rina ihany koa amin'izao andro ny talata izao dia miarabanareo technicienne zay mampita izao fandarana zao na amin'ny alalan'ny fahitalavitra zany na amin'ny alalan'ny onjam-peo ny MBS tsy adino anareo amin'ny radio Mada torak'izay koa ianareo zay mpandefesany koa amin'ny resaka tambajotran serasera na amin'ny YouTube na amin'ny FB tsy adino ny fiarabana anareo miarabantsika rehetra mpanjoy an'ity fandarana ity izay efa noteneniny namana rina teo fa tekaniko manokana eto ianareo amin'ny faritry vontovorony izay tarihan'ny commandant Etienne ary ny ao Atsirabio zay miaraka amin'ny monsieur Bruno zay tsy mitsahatra miteny hoe mba tenenao rangany anaranay de fa tenenina foana nareo isak'izay mahatsiaro ary raha mbola velonay miakatra eto de tsy maintsy tenenina foana betsaka ny miteny fa dia atao banky tokana liza satria ny fotoana dia sarobidy ary tsy azo ivalaparana loatra satria be deabe ny zavatra tokony tenenina fa dia miarabantsika rehetrarehetra natratra izao andro talata izao manarak'izay dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola mena ny ty andro talata ty eny fa na de betsaka aza ireo namana sy fianakaviana tiaraka amintsika am'izao kanefa moa araky ny fitenenina hoe volovarin'Andriamanitra isika ka zay tiana anaovana azy de misy ireo tsy tafara dia amintsika itsona fa efa lasa tamin'ny herinandro iny dia mitondra fiononana feno an'ny fianakaviana ary zay ao anatin'ny tsy fahasalamana dia amin'ny raha fahasitrahana malaky mba afaka hiaradia amintsika isan'andro dia torak'izay koa itsika eto ampanaovana an'ity fandarana ty de angatahana foana fahasalamana fa nisy ohatran'izay tany amin'ny teny aminay teny alamivady teny teo ampanaovana toroteny mihitsy ny pastera no tolefitra de tonga de lasan'Andriamanitra ka dia angatahana ny fahasalamana mandritra n'ity fandarana ty ary aoriana fandarana dia mba angatahana zany fahasalamana zany mba omeny mba hovelona soamantsara itsika zay angamba no azo ampidirana faniry fa tonga de ho teneniko am'le resaka hoe fokontany sy ndreindreindra teo fa le natao tamin'ny faran'ny herinandro moa zany ary tena nafinary tam'le izy dia tsy arakaraky ny hoe mahandro alahady azy fa de tena tonga maro be tokoa ny atao hoe mpikambana ao amin'ny bronfo ny fokotiny amin'ny boribory tany faefatra zany hoe misy fokotany 230 dia nisy eo amin'ny 500 tao zany tonga ny mpikambana ao amin'ny bronfo fokotiny raha everina hoe fokotany ray io ao amin'ny bureau ny mpikambana ao amin'ny boribory tany faefatra zany hoe isaky ny raha ny rafitra mipetraka zany dia ny fokotany ray misy birao misy olona fito mandrafitra amin'ny birao de am'izay
fokotany roa amby telopolo zay zany a dia 50 ny tonga andro alady ny nanaovana azy a ary atao hoe andro anatin'ny fialan-tsasatra sy fanomanana ny andro alatsinainy ny tro-piasany latsinainy kanefa tsy nanakana ny olona zany fa no fitiavan'ny antoko sy ny fametrahana ny antoko amin'ny toerana misy azy a eto amin'ny tany ny fanjakana dia reo ny tonga ny olona nanatrika an'izany février zany ka le février zany a dia tafiditra anatin'ireo dynamisation sy ny fametrahana ny andraikitra ireo membre ny brao ny fokotimy isaky ny fokotany zany a amin'ny adidy miandry azy indrindrindra amin'ny zao de efa fijerena sady a ny amin'ny atao zay ampandanina ny filomarika Ravalomanana hitondra ny tany sy ny fanjakana amin'ny 3 zany hoe ny ao ny boribory tamy faefatra de tsy mahita vaolana amin'ny famparisoana ny firenena mba elana am'izao fahantrana mangitsoetiko zao a raha tsy ny filomarika Ravalomanana zay toanan'ireo brao ny fokotimandreo a ary angatahana mihitsiny a ny latsany satria any any no ahitana ny fandrosoana sy elana am'izao fahoriana zao dia ny fametrahana zay paikady zay a no namorina an'ireo olona 50 reo a ametrahana ny paikady zany hoe manomboka aty amin'inona ny andraiky ny tsirairay zany a am'izao alohan'ny fifidianana zao a de inona ny andraikitry ny tsirairay mandritry ny fifidianana inona ny andraikitry ny tsirairay aorina fifidianana saripady be zay zavatra zay ary zay zany natao mihitsiny hoe le bro aloha mandeha fa tsy assemblée générale ny picatroka fa le bro aloha mandeha ametrahana zay atao hoe andraikitry ny tsirairay zay asan'ny tsirairay zay a amin'ny mahalehibe amin'ny fokotima azy a filolevitry ny fokotima ny vehivavy a ny tanora sy ny mpanolotsaina sy ny rehetrarehetra de samy efa mijery ezaky ny fokotany zany a any amisy azy any ny tsirairay a ka navelom-bolo kokoa satria narisika ny olona na andro alady azy a dia zay zany no natao tamin'io andro alady io a fa ny mbola hoe fionam-be ametrahana ny toromarika ho an'ny pikatroka rehetrarehetra amin'ny boriboritany foatra zany a dia ho atao zany a fa tsy tsika milamina manao zavatra fa tsy tatay-bombona sy resaka hoe anao tapy fa tena rehefa manao zavatra dia ho manina tsara professionnel araky ny teny filomarika Ravalomanana am'izay zavatra zay ka zay zany lasa aloha zany boribory tamy efa vita zany vita zany le dynamisation efa vita ny dynamisation boribory tamy faefatra dia efa mandeha amin'ny dingana manaraka zany zao ny fametrahana ny andraiky ny tsirairainy amin'ny fokotany rehetrarehetra eny a mba hametrahana atongavana am'le tanjona amy 2023 de fametrahana ny filomarika Ravalomanana amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana mba ilana am'izao fahoriana makitsokitsoka mahazo ny vahoaka zao ny eto moa zany a tsara ihany zany manamarika ray matoy olo-mambahoaka ho atsika rehetra betsaka anareo no tonga aty amin'ny MBS mangataka fionana aminay zay anisan'ny mpanetana ny miara-manonja fa mangataka fionana ihany ko amin'ny solom-bava-mahoaka mangataka fionana ihany ko am'ireo tompon'andraikitra samy hafa eo anivony antoko tiako Madagasikara dia fa misy ihany ko no manolotra an'ireo vaovao samy hafa sy tsara ho fantatra ny fokotany rehetrarehetra any de mandray zany ary betsaka amin'ny olona tonga eto ihany ko no mangataka tsy ao anatin'ny antoko timy ty izy ty de tena saika ny vahoaka tsotra misy deputeram-bao zany tsara ihany mba ampahafantarina anao satria anao moa zany solom-bava-bahoaka tena misy olo tsotra miazakazaka ety mihitsy ny tena ary betsaka no voafitaka tam'ilay fifidianana teo aloha ny amin'ny hoe tena potika very zay sy ny sisa rovina ny filomarika Ravalomanana nanao fanambarana tena mbola irotsaka ve sy ny sisa etrany mikaroka vahaolana le vahoaka zany ka tsara ihany no mampitanjany amintsika hoe nisy raim-pianakaviana tonga teto a zay ny hevitra zany fa de tena hoe hitondra fiovana le tanora kinanja rehefa nidinika de tena any amin'ny Ravalomanana ny tompon'ny lakile fa tena mba ampitao zay de ampitaiko tonga de mivantany eto amin'ny fandarantsika moa zany etaeta ny ray aman-dreny zany hoe mba alohan'ny andehana akoryzandro izy izy a mba heveriko fa mba hiverina hitatana indray le Andriamatomarika Ravalomanana satria tena tsisy vahaolona ny ty Madagasikara ty ampitaiko mivantana manko ohatran'izay le satria
vao teo raha zao député Rambo alohan'ny hiditra teto de mbola nandray olona ihany zay misy miazakazaka foana ety amin'ny MBS zany midika fa na any amin'ny Fohibe na any amin'ny Fokotany na ety na any amin'ny QG de misy hatrany zany re vahoaka sy olon-tsotra zay mandondona zay mikaroka vahaolana ka tiatsika mampita amin'izay député satria zava-dehibe zany rehetrarehetra zany eny ary mbola misy ena député marina zany satria efa very fanambola velona le vahoaka zany dia ianao moa mahasolombavamboaka anao ianao no hita mandeha eny amin'ny midina manao eny fotony eny zany mandeha mijery ny zava-misy eny de ianao no atonina rehefa tsy hitany eny anao de vonjeny aty ary teo zao dia nisy olon-tsotra efatra mbola niresaka tao lany tao ny adiny ray latsaka aveo fampiresana tamin-dareo tsy nitondrana vahaolana amin'ny fiainana andavanandro satria ilay any amin'ilay atao hoe exécutif amin'ny ministère na any amin'ny toerana any amin'ny fitsarana sy tokony mba ananandraro hoe hitakiny zoa sy ndretretra zany tsy hita de aty izy miazakazaka hoe ndao any amin'ny solombavamboaka fa ny mety ahitana vahaolana de rehefa niresaka tao moa dia mba manana ny relation koa ny tena de natsona le olona de nalefa tany zany de nolo reny zay aman'le olana satria araky ny teniko zay hoe tena efa tsy tatsony zay dododona am'izao fotoana zao ary ny olona andrasana anerina indray ty vao maika mampifandravandra ny any amin'ny fanjakana andrasana mahaolana vao maika mampiditra olana de aty ny olona mandeha ka tena tsy amasolombavamboaka zay ary tena koa araky ny fitenenina hoe hitondra vahaolana ao amin'ny vahoaka hiasa ao amin'ny vahoaka dia tsy anosobotana anazy fa tonga de tsy maintsy vahana ny olana mba olona mitovy amin'anao ihany izy manana olana de tsy maintsy vahana mbola manana zany hoe fahefana afaka mahaolana zany de vahana ny olana zay ny ohatrany hoe nataratara kely ny fidirana teo fanira fa de inona akory fa andetrany misy aty misy eny andalana azy misy mantsy de efa hitany itinéraire-anao de sakanana aloha de miresaka kely de vahana ny olana zay angambany amin'iny fanira mazava tsara zay tsika moa zany tsy mitaraitana mepaka mihitsy fa de manao ny adidy zay ahafahana mba mitondra an'izay vahaolana ho an'ny fiarahamonina arak'izay tratra sy zay zaka zany andriamato solombavambahoaka aleolo tonga de le vaovao mafana tamin'ny farany herinandro teo tamin'ny fahavaliny volana aprily raha ny vaovao voarainy hoe nisy bolongambolamena zay tratra tany Analalava raha tsy diso de tany Anjanjavy tany no tratra bolongambolamena 7 kilao teo izy io raha ny loharambavao zay nivoaka zany ny bolongambolamena moa zany nalaingo odoro de za rehefa tao mahazatra ny mahendo hoe nisy ndray tratra tary 73 kilo tratra tany Seychelles tratra tany Comore 49 kilo 7 kilao ndray zany de raha tsy tratra amin'ny fivoan'ny fiaramanidina de tratra ny fivoan'ny sambo de tratra ihany koa efa any atanin'olona ndray de fatatratra any atrany renyrehetrarehetra fa hoe avy any Madagasikara akoatran'ny loharano-bavao samihafa miresaka ny amin'ny de mbola mitohy ny fitrandram-bolamena sy fividianam-bolamena etsero am'ireo karieram-bolamena marobe to Madagasikara fa mifantanina mipetraka ny amin'ny hoe de aiza ny voan'izy reny de tratra ve izy reny ara-dalàna ve ny taratasy satria raha ny fantatsika de mbola tsy misy ny fahamoam-bolamena tokony ho izy araky ny tokony izy satria nahato izany kanefa dia misy foana ary mitony fitrandrahana ary mampimenimenina ny rehetra izany eo ao ambily be io anisan'izany lay an'ny kroma zany zay mbola mametraha mpiasa fantany mandeha foana angely izy lay tanimbolamena ny kroma kanefa ny mpiasan'ny kroma dia tsy mahazo karama de mampametra-panontaniana ihany zany hoe ahoana marina raha ny fomba fitantanana ny fananany zany kroma zany tsy hoe ny kroma ihany akory no tokony volamilitra ho ampiasan'ny kroma fa zay mety anjarany amin'ny tanimbolamenany koa de tokony mba hisy am'izay tamberiny zay vola zay anjarany kroma orinasa izay sy ireo mpiasa zay amanjatony marobe zany fa koatran'izay zany de hoe ny ministra teo aloha de ny teny fa manana réserve-mbolamena tsika arak'ilay appel d'offre ho an'izay orinasa de teo amin'ny fito teo sa maherin'izay ny namaly tamin'le appel d'offre afaka mivarotra volamena eo anivon'ny banque Fohibe fa rehefa tonga ty ministra vaovao ty de nambaran'le ministra hoe mbola tsy arak'ilay
tena tahan'le volamena na le kalitaon'le volamena tadiavina eo an-tsena volamena zay tahirizina ao amin'ny banky fohibe ndray ny volamena zay tahirizitsika fa volamena tsotra fotsiny ihany reo de saiko diavatra ihany rehetra ahoana dahony ary zany rehetrarehetra zany ary mba nieritreritra ny rehetra hoe mba hisy fandaminana tsara zany ny fitantanana ny arenakibon'ny tany eto Madagasikara ka santiony any am'zany itony rahambolamena tony Andriamanitra Solomamoka fomba fijerinao azy ny marina zany rano vaovao de tena marina mihitsy ny fisehony zavatra tamin'ny farany herinandro iny ary lay ministra dia matoy izy moa zany nandraiky anao ny toerana ministra io dia fantany fao vitany ny asany ary mietrehitra izy hoe bon à la hauteur raha mamany olona malagasy za de miteny hoe tonga de mahitsy be miteny hoe avelao izy anao itony asany fa ny zavatra mahagaga fotsiny amin'ny teneniny de zao hoe mbola tsy tafiditra am'le qualité an'le caleton an'le volamena tokony ampidirina ao banque centrale de hoy izy hoe ka ny maninona raha le mandeha le trafika makany ivelany satria hoe ny caleton any any amin'ny bankin'olona any zany ny ambanimbany caleton ny atsika atady io nefa fa ny volamena miala eto Madagasikara ane de makany Dubai ary mba manahoana zany hoe Dubai zany zany firenena misy any Dubai zany manahoana zany de mba mampieritreritra any za zavatra any ka raha zany resaky za ministra zany no tena arahana akaika sy jerena dia ohatra malasy eritreritra any sady ohatrany hoe efa tady tsy hamely ndraiky io zany ty ministra ty raha izany zavatra zany no fandehany satria efa manomboka tsy ho voafehy le zavatra de efa miala ilany lazaina fa hoe tsy kalitao tsy zany kalitao tadiavina petraka amin'ny banque centrale ka en tant que technicien izy en tant qu'ingénieur izy DSP napetraka amin'ny toerana io hitantany io département amin'ny resaka arenakibon'ny tany io de tokony hijery akaikiny am'izany zavatra zany fa tsy veriverezina amin'ny resaka hoe resaka mbola tavatra tsy tafiditra am'le caleton mbola zao hoe caleton mbola zao hoe caleton mbola zao anjanjavy faniry toerana tena tsara tarehy zany anjanjavy zany ary tena mahasarika ampizany-tany arakaraka ny fitenenina hoe tsy ny olon-drehetra ny tonga ao fa ny olona mpanana ary fandehananao dia raha amin'ny ranomasina de reny mandeha am'ireny hoe catamaran reny na am'ireny vedety rapide tena sophistiqué tena tsara reny na am'ireny atao hoe sambo à voile tena moderna be reny de na aeroplanina efa tany amatsy tamin'ny 2002 naka tamin'ny aferany tamin'ny 2002 reny nametrahana Filomar Karavalomanina tamin'ny fitondrana reny lehibe an'ny zone ny faritry Mahajanga iny tena de nandeha tamin'ny avy eo nakany Anjanjavy ary tany nahitana an'ireo atao hoe misy fanafenana zavatra sy nrehetrrehetra zany fa tsara zany toerana zany zany tiako tenenina de hoe tsy ny mantra mihitsy no tonga any Anjanjavy ary tsy mantra no andeha anao trafikana volamena Anjanjavy ary mazava be any iny resaka tato amin'ny raha le vaovao le voateny teo hoe de hoe ny gasy anakiroa ny roa avy any amin'ny faritra iny ary ny ray avy aty Antananarivo zany hoe raha misy zany ny resaka volamena amin'ny trafikana volamena zany eto amin'ity Madagasikara ty de tsy maintsy misy cerveau foana avy eto Antananarivo jereo nanomboka 73 kilo avy any cerveau de eto Antananarivo jereo ny 42 kilo tany Comore avy any cerveau avy eto Antananarivo jerevo le tany Singapour angambe izay sa inona izay efa eto Antananarivo koa ny cerveau zany hoe mazava be zany fa ny any amin'ny mialatsiny am'le fitenenana ny any amin'ny faritra andy zay mpikirakira zany atao hoe petit poisson fa ireo atao hoe cerveau tena manao paikady ny mpamme vola sy ny mpanondrana sy ny gros poisson zany de avy eto Antananarivo ka io zany raha mila jirena tsara zany hoe ahoana marina zany ny tena fivoahany le volamena eto
eto zany a de mametram-panontaniana hoe ahoana ny asan'ny mpitandro filaminana am'izany zavatra zany, ahoana ny asan'ny mpiaso amin'ny arenakibony tany am'izany zavatra zany, ahoana ny asan'ny doanina am'izany zavatra zany, ahoana ny asan'ny any avondroboka tsirapahefana andy amy sisiny any am'izany rehetrarehetra zany a, na eny an-dalana na any amin'ny fitrandrahana na any amin'ny famoahana ka eto zany de apetraka hoe raha izany rehetra zany de mila mipetraka mihitsy zany ary mila tanterahana hoe ny fiarovana ty fireneny ty zany de tsy fiarovana tsony hoe resaka hoe intégrité physique an'ty Madagasikara ty tsony zay atao hoe resaka hoe fiarovana traditionnel fa tokony apetraka mihitsy zany hoe fiarovana ty fireneny ty zany am'izao fotoana zao a de tokony atao ho global amin'ny rafitra fitantanana vertical ary global amin'ny rafitra fandraisana andraikitra horizontal zany hoe tsy apetraka irery intsony amin'ny hoe mpitandro filaminana na ny doanina fa ny rehetrarehetra zany zay mahatsiaro tena ka tafiditra amin'io resaka io a de tokony andry andraikitra daholo ary tokony mitovy ny tady dokanga fa matoa misy zavatra ohatran'io a de mbola tsy mipetraka zany zavatra zany a fa mbola misy resaka misy zavatra afenina zany io a zay tsy tiano fantatry ny vahoaka, tsy tiano fantatry ny samy izy eo zany ka mampalelo zany zavatra zany re izy samy zany hoe tsy problème fa le malagasy zay tenenina hoe firenena malagasy de firenena manan-karena kanefa mahatra fa diranovana zay ny zavatra mampalelo zay kanefa de misy mimpanankarena de mpanankarena, misy mahatra de mahatra fa diranovana araky ny fiteneniko hoe le mahatra efa mihinana tsy fihinana le tsy fihinana tsy hitan'le mahatra tsony de makaiza zany ka zay zavatra zay zany mila jerena hoe zao zany de efa tokony efa miantso mpitondra fanjakana tsika mba hametraka an'izay zavatra zay za tsy atao resa be fotsiny le hoe ho foana am'izay ny trafike tamin'ny omaly zao ny ministry ny fitaterana de mivory niaraka tamin'ny rehetrrehetra de nametraka hoe zao mipaikady momba ny trafika aizy zao tsy efa tonga de fa ao ndray ka io zany de aloha zava mihitsiny fa mitaky mihitsiny tsika zany atao fanerana hoe mba ataovy araky ny tokony izy resaka professionnalisme fanaovana an'ty zavatra tya fa tsy ataonao resaka traditionnel intsony hoe io de ampitandro filaminana deo dia ny vahoaka koa tokony ho ampidirina am'izany a amin'ny resaka fijerena ny fivoahany volamena zany fa tsy raisina roa fotsiny zavatra io a fa mitena mba mila atao mazava tsara da ampidirina daholo ny hery rehetra am'ty zavatra ity satria tsy lasa tsony teny hoe tsy manomboka zao de tsy isy tsony ny resaka trafike arakaraky ny tenena anazy a lasa ifedanansa fotsiny izy a fa vao maika mandeha ary mampalero ara de zao zay zavatra mivoaka rehetra tsy hitany fiverenany hoe mahaiza marina le izy zao a vernon bac central sa safosafona am'tindray mbo tsy fanaraka am'le kalitao any matsy malasa eritreritra hoe tsy fanaraka am'le kalitao zany de tsy azo ampidirina ny banque centrale de atao aizy ary le izy rehefa tratra tsy restituer le izy aloha zay de atao aizy ary le izy ka zay zavatra zay a mila atao mazava tsara zany zay zavatra efa tsy milamine rehefa misy ohatran'izay hoe inona ny ato tsy mahatonga le hoe kalitao mila tokony anjavy nga ministra hoe mila firy karara le volamena ilaitsika de na volamena aroa de hoe na tsy eo amy banque centrale mba mila apetraka amy toerana anankiray ho fantatry ny vahoaka zany a fa malaza hoe misy volamena nefa tsy hita zay fandehana zay zao te antany ny banque centrale sy nga ministra hoe nareo miteny an'zany a de mba firy ary zany ny réserve volamena atsika eo amin'ny banque centrale aloha nefa io réserve volamena io a mampalaza ny firenena matanjaka am'izao fotoana zao manana matonina izy a mampatanjaka amy volana ny tsika firy atsika eo zao nefa tsika malaza mpanondrana am'ty volamena ty a atsokosoko sy ny rehetrarehetra zay ngamba nazoko lazaina amin'iny fa na de apetraka hoe tsy fiarovana an'ty fireneny ty de tsy le fiarovana traditionnel tsony hoe isy anafika na isy hoe défense intégrité territoriale sy ndrehetra fa fiarovana amin'ny lafiny rehetra mihitsiny na kolotsainy na zay ny mahatonga toetsaina malagasy tsy mandeha am'izy satria tsy haitsony na akory fa de raisina daholo ny kolotsaina rehetrarehetra de mandehany am'izay tsy izy rehefa aveo ny fiarovana ny économie fiarovana ny arenakibony tany fiarovana ny
amin'ny arenandranomasiny zay no atao hoe global de raisina amin'ny fiarovana horizontal vertical li za sy raisina amin'ny resaka horizontalité amin'ny fiarovana zany zay zany no azo lazaina amin'izy fa rehefa tsy misy zany zay zavatra zay faniry de misy ivoaka foana io a de ho taraiky eto foana tsika ivoaka foana ny arenan'ny Madagasikara rehetrarehetra bois de rose inona sy rehetrarehetra andeha daholo zay angamba no azo lazaina momba niny volamena iny fa io a raha io de mbola ho avindreo satria tratro io zao to anjajavy de efa andeha indray nitotakely indray avy eo hijery indray dia efa raha rotin'ny olona am tsy fananana koa zany tsika am'le resaka le fiarovana an'le fitaovana hoe anaraha-masana io tsy ny fiarovana assistany satria apetraky le fanjakana tsy ho lara-pahamehana zany fiarovana ny assistance ndrehetrehetra zany fa amezana fitaovana ho an'ireo olona rehetrarehetra eo amy fanaraha-masina renakibony tany de raha rotin'ny totakely de zay no fandehany eo amin'ny lafiny fiarovana fa na izany koa misy an'le hoe police de mine député Rambo zany zay tena tokony homotivena be mihitsy hanao an'le asa hanao an'le asa fitsirehana sy ny famoahana an'ireny harena kibony tany reny akoatry n'le hoe tsy fahampiny le tena fitaovana ahafahana manenjika n'le mpanao trafika satria trafika mbola miheny zay resantsika zay fa araka ny nambaranao teo ny resaka bois de rose ny resaka vatsoa hafa amin'ny endriny hafa ny resaka arem-pirenena amin'ny alalan'ireo zava-mananaina zay arovana any anatin'ny ala faritra rovana rehetrarehetra tsy ampy mihitsiny ny fitaovana zay nana Madagasikara efa ndresantsika matetitetika ny amin'ny hoe nambaran'le fitondrana ke tamin'ny fotoana fampelezakevitra fa tena anao dotation matériel mihitsy izy ho an'ny tafika malagasy zany kanefa tsy hitanao le izy na le erovana le dahalo am'le fiara 4x4 zay hiakatra ambony tendrombohitra mandeha anaty rano ny drone marobe zany fa ny zavatra hitantsika moa zany de ohatry ny fitaovam-piadiana am'lay zavatra miseho am'ilay olana atanety de ohatry ny lay olombelona samy olombelona no tena hita hoe tena ifatoa amin'ny fanjakana am'lay ampiasainy le mpitandro ny filaminana indrindra hiatrehana am'le resaka maintien de l'ordre zany fa am'le fiarovana an'le sistany le resahan'ny député Rambo teo de tena maharesaresa ary na le garde côte-tsika raha tsy azotsika antoka tsara hoe manana fotoana satria raha anjanjavy zany fatatsika tsara fa ny sisin-dranomasina zany de mila vedety rapide mila samby pisitriky zany mila zavatra marobe ka rehefa mijerytsika am'ilay tontolo aratafika eto Madagasikara de tsy azotsika antoka hoe anana fitaovana entina edivana sy atrehana zany tsika même mara raha misy indray fitaovana député Rambo de tsisy ny carburant ka zay indrindra zay ny tena problème mety za tsy ny ahy zany tena tonga de omeko tsiny eto dia ny tsy fametrahany lehibe an'ny exécutif ny lara-pahamehana ny resaka fampitaovana an'reto force de sécurité reto zany de raisina fotsiny ianao betsaka dahalo ary ny dahalo de aloha zava ny resaka fa ny dahalo de atao hoe 75% ny dahalo de olona efa nandalo na polisy na miaramila na gendary na tany amin'ny administration pénitentiaire na SN taloha tsy misy asa dolo reo olo reo zany hoe reo olo reo zany efa nikirakira basy tsy rangazé fa nikirakira basy ny rehetrarehetra dia mahay mitifitra mahay mamono olona mahay mandrava fitaovam-piadiana sy ny rehetrarehetra reny zany hoe raha reny zany ny atao hoe fanandrina amin'ny mpitandro filaminana am'izao fotoana zao na tanàn-dehibe na any ambanivohitra any ambany ravikazo any de mahay mitifitra reny ary mibala tsy miteny hoe nomanina reo fa ho avy fa rehefa mbola maheno azy aloha mbola tsy maty anao zay fa rehefa tsy mahay mibala misokatsony fa taraiky anao zay azonao le izy zany hoe tiako tanina zany dia farafaratsiny zany reny mandeha terrain sy ny mandeha elakelatrany eto Taninarivo efa veriky fo zay de tokony mba anana atao hoe fitaovana minimum vital ho an'ireo de tokony mba dotena gilet pare-balle sarotra ny ho an'ny mpitifitra raha tsy hoe manana fusil à lunette tena enjana be ny hoe hitifitra lozandry na lavitra
fa ny tena fitifiran'ny daly satria ny daly tadio a fa rehefa mampiara dia reny fusil de chasse reny no ampiasany a dia chevrotin no alefany a ny bala sy ny rehetrarehetra dia eo amin'io kibonao amin'io kibonao ray aman-tono ko amin'ny kibo tratra io zany ny fizevany rehefa misy le pare-balle afaka miaranao an-tafosina sy ny rehetrarehetra soka fotsiny mahazo anao a fa tsy maty anao fa am'izao fotoana zao a le tenue de combat iny izy le pare-balle zinany na bala kely itifirana voroneria zany hoe mitafiditra de efa tafiditra amin'ny bala de efa taraikeo anao ka zay zavatra ina no tokony mba jereny le bien exécutif mihitsiny hoe amy raha tena hoe mpitondra marina le bien exécutif anankiroa zay zavatra tokony atao voalohany de fijerevana ny ain'ny vahoaka sy ny fahasalaman'ny vahoaka indrindrindra mpitandro filaminana tokony zany aloha ny dotevana n'lay mpitandro filaminana zany a mba hisiny ny sécurité eto amin'ny tany sy ny fanjakana rehefa tsisy koa ny sécurité tsisy ninona vitanao ane satria anao de ho maily foana araky ny fitenenina hoe raha mandeha any atsahany anao sy ny rehetrarehetra raha hisasa maso tapenina aloha ny maso anankiray de nino sasany de ndray mijerijery aloha vitany anankiray de tapenina indray maso anankiray de inony sasany inona ny atony mampime le resaky fa inona ny atony efa tsy na amin'ny atoandro na alina any amin'ny toerana any de efa tsy milamina tsony de tsy maintsy maily foana ianao de tsy maintsy ho zany foana ve miana an'le vahoaka satria le mpitandro filaminana tokony iandry azy a tsy afaka manao ny asany ara-dalàna satria na izy koa azy a tsy afaka hiaro an'le vahoaka raha tsy ohatra hoe voary koa ny ainy ka zay zany tokony jereny zay zavatra resaka hoe besin'lay lara-pahmena momba an'izay zavatra zany am'le ho andreo mpitandro filamina tsy omeko tsiny reo mpitandro filaminandreo a fa malagasy reo ary noteny fa malagasy miteny hoe raha maty a matesy ravana raha maty ravana matesy ny omby de zay tsy maintsy mijery keo amy zavatra zay ary zay zavatra iny tokony mijerena zany hoe mifiarovana le fiarovana zany na fiarovana ny olombelona na fiarovana ny ty fireneny ty de etsona mpitandro ny filaminana mihitsiny a etsona ny mpitondra mihitsiny zany le bien exécutif mba tena ho atao lara-pahamena exigena satria raha tena mpitondra de mijery ny any vahoaka sy ny fahasalaman'ny vahoaka ny traikefa zay nanananao misy deputeram-bony tokony mba ifampiresahana aminao ary mba everiko fa tena mba ho fantatry ny vahoaka ho fantatry ny mpitondra fanjakana zany satria raha ny fahafantarako anao a de anisan'ireo nanorina ny toerana fanofanana tena commando tena mbatoloana ianao fa tamin'ny mahatompona andraikitra raha miaramila anao keo efa nanana andraikitra lehibe satria reo reny raisiko a tany ambanja tany ianao ary tena nanana nreo sehatrasa zay azo lazaina fa nametrahana ny resaka fitandromana ny filaminana ny fitaovana tam'zany ve mbola fitaovana ampiasainy mpitandro filaminana am'izao ary le esprit tam'zany le hoe hananganana an'reo tena toeram-piofanana avoleta zay ahafahana misoroka an'le zava-misy aty aoriana ve mbola tafapetraka araky ny tokony izy sa efa rava arak'lay hoe inona moa zany lay hoe fitaovana ara-politika lay zavatra mbanapetrakareo a sy matymatesanareo a tam'zany fotoanandro zany ny fanontaniana voalohany moa napetraka eo de fitaovana tam'zany ve mbola fitaovana am'izao ny fitaovana fitondranao mandeha any anaty akata sy ny rehetrarehetra any dia tsy misy fiovana fa mbola ny fitaovana ampiasanay tam'zany raha fahafantarako azy fitaovana am'izao ny fiovana fotsiny a de hoe ny ty ivelany nahazo andreny 4x4 reny nahazo andreny hélicoptera reny fa na tam'zany fotoana zany azany tam'izay taona nisy ny camion 4x4 Mercedes PDP reny noentina nisy miaraka tamin'ny coopération nisy andreny 4x4 PDP reny nety fa ny mahasamihafa azy am'izao fotoana zao fotsiny a dia atao hoe ilay resaka am'izao fotoana zao a dia ohatran'ny tsy ampy an'lay atao hoe finiavana anao an'le asa mamiaramila zany le zandrikely am'izao fotoana zao a ary tsy ampy ny tena fanohanana ataon'lay mpitondra am'izao fotoana zao fa ny asa miaramila zany any de atao hoe métier afy zay a fa ny asa am'izao fotoana zao a ny amy miaramila dia tsy nahisa asa tany a fa ndeha anao miaramila
tena samihafa zany tena samihafa na le conviction Titraka zay indrindra. etrehana an'izy de zay fotsiny zany am fanatanterahana ny mission de efa tsy mitovy tsy mitovy ary ny résultat andrasana de efa tsy mitovy hafa mihitsiny hoe métier du soldat tam'zany métier d'officier tam'zany sy ny am'zao fotoana zao hoe andehana tena ohatrany tsy mamely le re amin'ny université ry fa andeha hiditra amin'ny académie militaire fa tonga de asa tonga de malaky ohatran'izay zany ny fomba fisaina na andeha hanao asana gendarme sy police fa tonga de mahita aza fa raha mahavita zao taona azy anao amin'ny université mbola sarotratra no ahitana asa zany hoe zay sisa zay ny am'izao fotoana zao ka izay le mahasamihafa le izy zany hoe eo amin'ny fanatanterahana le andraikitra zany amin'ny zavatra zay ary zay no ohatrany hoe amezako tsina dia lesaka le hoe choix du personnel zany amin'ny fanatanterahana n'lay andraikitra ny olana am'izao fotoana zao le olona misy tsy mipetraka antsony am'le conviction tokony anatanterahana le andraikitra de hoe ndana fotsiny lamany de makany manao an'ity hafa ny manana conviction hoe asako tia tsy maintsy ataoko tia fa de tena tsy maintsy vita mission zay matsy anao tonga de fa miasa dolo ny rehetrarehetra hoe ahoana anao toa tsy ho faty any asy ndrehetrrehetra fa ilay hoe irahana dia mandeha any na tsy te andeha azy de fa misy fiatraikany eo amin'ny moral anatanterahana le mission zay zany ny problème am'izao fotoana zao ary zay mahatonga am'teny hoe anjaran'lay lehibe an'ny exécutif fa ny mahame fitaovana an'ireo mba amenona an'lay banga zany hoe amenona an'lay moral an'lay mpitandro filaminana andeha terrain zany satria le teneniko hoe am'izao fotoana zao tsy hoe mety antsonona naresan'ny ny olona am'izao fa hoe tsy nahita asa tsy nahita asa aty amin'ny civil fa andeha hanao asa miaramila samihafa zay zavatra zay ka mba amenona le banga zay no tenenina hoe omeo fitaovana ireo mpitandro filaminandreo amin'ny tany ny asany ara-dalàna mba ahafahan'ny vahoaka malagasy mamokatra araky ny tokony izy fa rehefa tsy misy fitaovan'ireo de etsika andraisina fa de itovy foana dia misy maty misy ny mutilé misy ny zazakamboty misy ny atao hoe lakibordel de reny lakibordel reny nefa ny lasa manao asan'jolahy rehefa aveo jany ny zava-misy ka zay angambany amin'ny hoe somary ny de resaka volamena ova de tafidy dodolo am'le resaka hoe la défense globale nare pirenena ny intégrité an'ny firenena sy ndrehetrrehetra dia lasa tafiditra am'izay fa zany ny zava-misy mba tokony mba mena ny minimum vital reo mpitandro filaminandreo mba ahafahany miaro ny ainy de afaka mamokatra ny vahoaka satria afaka miaro ny vahoaka izy fa rehefa tsy voary ny ainy tsy voary koa ny vahoaka de eo tsika no raisina fa tsisy fampandrosoana vita eto tsisy fampandrosoana andeha am'ze izy tamin'ny farany herinandro teo deputeram-boa de voalaza fa nisy tsapa-kevitra zay nataona ONG zay mazava azy moa rehefa ONG dia fikambanana zay tsy miankina mifanjakana de zay tsapa-kevitra zay dia raha ny fantatra de hoe échantillonnage na olona teo eo amin'ny 100 sy arivo teo eo fony de manana fomba nanaovana an'izay moa le ONG zany mahakasika indrindra ny hoe aiza ho aiza ny fizotra ny asa mifanjakana de tao no namoahana ny amin'ny hoe 20 isanjato ny asa zay nampanantenaina tamin'ny fotoana ny fampelezakevitra tamin'ny promesse présidentielle no tanteraka tamin'ny velorano zany tamin'ny velorano zany 10 de ny 20 isanjato nyreo ihany ny tena nisongadina fa tanteraka de ao moa zany resaka tanora sy ny resaka kolotsaina de ny resaka fanatanjahantena de ny resaka fanabeazana fahasalamana ny ambony zany dia mbola adevitra fa nareo telo resan'ireo azy zay mety hoe nahazo an'izay hoe tena fahatanterahana zay de mbola adevitra hoe fa inona tamin'ireo moa le 20 isanjato fa raha raisina zany de hoe 4 isanjato isa-taona tao anatin'ny 3 taona zany satria 3x4 mba hany mba tanteraka de iny avy eo no nisy fandikana faharony amin'ny na de eo aza zany tsy fahatanterahany velorano zany de mbola nanome ny tokony reo 3 isanjato nanaovana fanadidina fa mbola ifidin'ny filoham-pirenena amin'ny taona 3 sy 4 adevitra reo manahirana be zany any amin'ny hoe arakaraka ny tsy nahavitan'le fitondrana zany mbola atokisan'lay olona nanaovana tsapa-kevitra fanadidina io mo fanadihadina ny amin'ny hoe inona ny tena tongavana
ao anatin'zany fanadiadiana zany ary fanadiadiana zay azo lazainy tsy mifototra ve am'le tena zavatra hiainavoaka amin'ny akabean izy fa niazaka zany le gazety mpitondrana misy nampitenenina le 53% fa le 12% na kinikinina na taty ambadimbadika atyka zay mba tiako hitondrana fanadiadiana avy aminao Andriamatoa Mamboaka mikasika an'le hoe 12 isanjato ny asana ampanantenana no vita 2 taona zany sisa zao no mbola anana le fanjakana roa taona latsaka kely fa ny herintaona nambarantsika tamin'ny fandarina zany malazo omaly de fikarakarana fifidianana raha anana zany le fanjakana de herintaona sisa anaovany amin'ireo grand travaux infrastructure anaovany miracle any toekarena sy ny sisa hatrany amin'ny fahavitatena ara-tsakafo hatrany amin'le resaka hoe fampidinina an'io resaka kolokolo sy ny sisa no fijerinao manoloana izay nisan'izay tokoa namana faniry a navoakan'ny gazety omaly ary atao hoe ny anina angamba no tsy tafiditra tao no adin'ny faniry tao fa be loatra koa moa ny zava-drehetra eto faniry a le resaka gouvernance sy économie iny zany fa ny tao de ny zavatra tsotra 12% raha raisina mpianatra analabaka zany le fitondrana am'izao fotoana zao mena chance rehetrarehetra ohatra mpianatra mpianatra rehetra matoa amin'ny klasy famarana amin'ny klasy d'examen iny a de manana chance zany hoe ho afam-panadinana koa amin'ny farany taona de nandeha zany zao ny atao hoe contrôle am'izao fotoana zao atao hoe contrôle deuxième trimestre tsika raha raisina ny taona nanaovany ny ty barosity ny fitsapana zany de 12% de raha raisina le 12% zany raha no tena sur 20 le mpianatra 12% ny 20 firy fa tsy 2,5 sur 20 zany notin'ity gouvernement ty de aiza misy mpianatra ho afam-panadinana am'zany 2,5 sur 20 zany ny eritreritry ho afaka baccalauréat am'zany zavatra zany de eo zany a eritrereto hoe amin'ny resaka atao hoe discipline efatra fotsiny zany ny tsarana zany zavatra zany fa discipline 13 kanefa baccalauréat afaka 3 volana de fa ho avy discipline ambony zay sivy zany a manakory sy manakory zay zany mipetraka le izy ka raha ohatra le 3 isanjato zay mieritreritra fa tamindreo olana nantanina reo le 100 mahery ny teneninao teo reo hoe mbola voafidy ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao de za hoe aza manofy aza manofy raha izany noty omena an'ty fitondrany ty 2,5 sur 20 zany hoe mba vidy le taratasy le stylo fotsiny anaovana 2,5 fa raha ny zavatra tena hoe votoatin'ny lazadina natao tsy natao a 2,5 de aza manofy io za fa isan'izany raha tsy ohatra nga tonga de fa hitataratra am'izany fa izy zavatra fifidianana tsy andeha am'izay izy eto a ny lalàna anaovana an'izany fifidianana zany a tsy iova ny atao hoe olona hitsaran'zany lalàna zany fifidianana zany tsy iova fa de raha am'izao fotoana zao de tonga de za hoe efa fanomanana sahady an'lay fifidianana isin'ny teneniko ao fanomanana sahady an'lay fifidianana tsy angarary zany zavatra zany ary efa karazany ohatrany hoe fandemena ny sain'ny vaoaka satria anao nyteny hoe gazetiny teo amin'ny fitondrana miteny an'izany de efa fandemena ny sain'ny vahoaka sady eto hoe tsy maintsy ho lany ane io mpitondro io e ninninona nataonareo any ambadika any satria nareo fotsiny aza mivitany a de tsy maintsy ho lany ho mpitondro io arakaraky ny tsy mampahomby zany ny atoko isan'ny olona de zay manko le mahavarina am'le izy de misy dikany ary ambadika zany zavatra zany a efa misy hoe araky ny teneniko teo hoe ny olona hitsara ny olona atao hoe andray fanapahana
fara mikasika an'io zavatra io a de anao zavatra tsy manjara am'ty fifidianany ity ka izay indrindra no tonga de tenenako eto hoe oka tsy zany zavatra zany no akivony olona iteny hoe ka ninninona zany ataona hoe de olana izy tsy zany tsony zao efa voantsika tamy voalohany voantsika tamy faharoa de tsika ny tena sagnagna tena tsisy lana azy raha ohatra mbola voa amy fahatelo amty fifidianany ity ka tsisy anaingy an'zany tsony zay no teneniko amin'olona hoe manaingy anareo vahoaka mihitsiny a manompoko zao dia ny fijerena ary tsy isaky ny tonga eto tsy maintsy tena an'izay fa rehefa tenao isika rehetra mpanaraka ny filomaraka rahavalomanana ao anatin'le sy-pifidianana isika mpikambana isika mpikatroka isika mpanohana ka ao anatin'le sy-pifidianana ao ny anarantsika tsika menakavy ny vady aman-janakitsika zay afaka mifidy sy ny fomba ty afaka mifidy dia tsy lany zany io hoe io le mahamailo anareo amy 4e arrondissement de nizao mametraka de sao de efa petraky zay zavatra zay tsy ho lany zany io fa tsy maintsy maharesy a isika fa matoa tsy aresy isika dia misy an'izay resaka olana resaka amin'ny resaka lisitry ny fifidianana zay ka zay no tenenako foana eto ary ho an'ny mpiatoka rehetrarehetra era Madagasikara fa tsy ho an'ny boribory tamy faefatra fotsiny ho atsika rehetra pikatoka ato amin'ny atoko tim ho atsika rehetra mpanohana ny filomarika rahavalomanana sympathisant zany a dia miangavy anareo a raha ilaina de mena toromarika mihitsy anareo a ijery an'izay a isaky ny foko tamy misy anareo fa rehefa vita anareo zay a dia lainga dolo zay tiana teneny eto fa resaka tady fandeme-tsaina fotsiny hoe tsy maintsy aresy tsy maintsy aresy ny antony ma tsy mahatonga an'zany rehetrarehetra zany de zao zavatra tsotra e am'izao fotoana zao a de efa mifanipaka ao akaronao a ny mpitondra am'izao fotoana zao izy menakavy efa miady eo dia araky ny fitenenina hoe efa ho ratsy ny afera fa efa manompoka anatsika menakavy efa miady a de mahazo vahana ny mpanohatra de zay mahatonga an'io alefa daholy ty zavatra rehetra ty handeme-tsaina atsika hoe tsy maintsy aresitsika tsy maintsy aresitsika na de zao na de 2,5 zany no tsika de tsy maintsy tonga amin'ny fitondrantsika de efa raha voapepony zay ny saitsika menakavy a dia eo isika no atao hoe raisina zany a satria tsy mahazaka an'izay atao hoe karazana hoe fandeme-tsaina zay ka zay no tenenako aminareo hoe zao de efa ataovy zay asa zay am'izao fotoana de efa mila atao le asa fa raha ny zava-misy raha ny zavatra vitan'io fitondrana io amin'ny velo rano 3 a dia telo fotsy mapositiva de etrereto hoe ny folo zany makaiza de zay ny heveriny fa ampandany azy nefa le zavatra tena manahirana vahoaka kita zay fandehany ny sakafo makaiza makaiza sakafo tena araky tsy voavarina ty hoe plafonena le vidy-tsakafo a tonga de vari am'le plafon ambony be le vidy-tsakafo fa tsy mbola ty am'le kelikely io fa dia efa mamevana sady mpanambola hoe efa mena an'io nareo tonga tovany amy faratapony e menany eo ambolany ianao ne raha mahita an'zany mofidina enjato zany e tena kely a sady kely a nefa lafo vidina enjato a na ny atao hoe mba frais an'le akizy andeha anatra ndray aza de efa tsy afaka mandeha bus tsony fa misy apany mandeha tongotra de eo am'izay vao mandray bus a de mba mandeha miamady amy receveur mpianatra de mba manao miantra kely any le receveur de mba mandeha tapadalana zany anie ny zava-misy e mampalelo zany zavatra zany ny resaka asa manahoana zany mila ahoana fandehan'ny momba ny asa am'izao fotoana zao firy ny olona manana azy zany ve de hoe de tenena ny mpitondra am'izao fotoana zao na ny le mpanao le sondage le barosi hoe olany ny filoha am'izao fotoana zao aza manofo a raha zany zavatra zany no atao fa eto a zany de miteny hoe izay a no mahatonga ny mpanohatra am'izao fotoana zao a sy mpiarady aminy mitaky ny anaovana ny concertation nationale mba hananana ny fifidianana
tena izy sy angatoaviny rehetra satria rasina ohatran'ny mpanao baolina rehefa tadidinao taloha rehefa manao baolina rezy de hoe tena mangalatra ny arbitre le lalàna am'izao tsy izy tsony fa rehefa may aty de tonga de oentina makery am penalty satria iny defense farany any na ohatrohatran'izany ka le lalàna zany le oentina anaovana le fifidianana de mila ovanina ny lalàna am'izao fotoana zao a fa tsy izy tsony mila fanovanana efa tsy izy tsony de ohatran'izay ko le mpitsara de tokony tsara an'le lalao koa de mila jerena koa ny seny zany fa tsy araky le ohatrany taloha hoe mpitsara avy any aminy daholo izy rehetrrehetra fa tsy mba misy hoe mpitsara hoe mba iraha mifantatry ny rehetrarehetra ianao ne mahita composition seny am'izao hoe izy amindreo no tsy eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao ny institution rehetra nametraka ao a dia avy majorité amin'ny fitondrana natao amin'ny KMF-kinao hoe mba neritreretina le président tao za hoe mba tena hipetraka amy tena hoe neutralité mipetraka amy resaka hoe impartialité lasa niova hevitra ndray izy no tonga fiantanina mihitsiny la niova ndray nevo no tonga tao amin'ny seny izy zany hoe hitanao zany fa na le olona tokony tsara lizy aza de efa vao manomboka de efa mitsara mivilana ary na ny président ny seny aza de efa nyteny tsy misy an'izany doublon tao zany kanefa président seny teo aloha niala taminanao passation sy vice président seny zay solony lehibe any KMF-kinao hoe am'izao de nyteny hoe misy doublon de inona reo olo reo zany de inona tsisy dikan'izany re olo reo tompona bisikileta zany re olo ary na ny fanadiadinina ataon'ny sénateur teo aloha raha tamin'le enquête parlementaire de nanamafy ny fisiny zay doublon zay satria reny koa tsy azo atoneny reny enquête parlementaire reny ny fanadiadina nataon'ireo collectif de candidat teo aloha ihany ko sy nataon'ireo fitoriana nataon'ireo diaspora sy reo olona sy vavolombelona tenenivon'ny olaf na ny lay organe ny lutte anti-fraude mikasika ny fifidianana tenenivon'ny vondrona européenne ihany ko député Rambo de nanamafy ny fisiny zany tsy fahatomombana na tena fraude électorale fa tsy anomalie ary am'izao fotoana zao raha ny tadidiko de efa amin'ny communauté internationale am'izao fotoana zao de efa manadiady ny momba ny fividianana filoham-pirenena tamy farany teo ka mino fa mety alohan'ny fifidianana am'ty tsy maintsy hivoaka zay fanadidiny zay de eo tsika mahita izy zay ne mifandehan'le izy ary ny mandreraka amin'izy zany de zao le lazaina fa hoe le 12% de le zavatra masisy be rehetrrehetra de tao anatin'izy nefa de lazaina hoe mbola olany any raisy fotsiny hoe fitantanana ny covid-19 hoe zay lazaina fa hoe tafiditra anatin'le 12% gabegie financière zavatra nitranga tao ny écran plat cour de compte koa namoaka tsara zay de zany ve de mbola izy fa resaka fandemetsaina ary efa metrana sady avoaka angamba hoe tsy maintsy lanitsika de fa zay kely fofinaina moa zay tsy ampy tsy ambony moral am'zany préparation psycho zany zay de hoe tsy efa zay zany le izy nany tsy fanarahana ny hoe ny fisaraha-pahefana zany hoe de hita mazava be hoe tsy mety satria misy ao amin'io institution de sady misetina lakilosy no mpitaty rakitra no mpitarikira no mpanidy varavarana rehetrarehetra raisina daholo ka zany zavatra zany mila jerena ary mila tokony ho tonga saina ny olona am'ireny zavatra reny fa tsy tonga de andray ambolony an'io fotsiny hoe misy an'izao fa raha inoty 12% zany hoe 2,5 sur 20 amin'ny oto mpianatra zany de ohatrany agaga ihany raha izany no alany ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ohatr'eo fa de eo moa tsika mahita azy ary mato miteny eto de tokony saitsaina ny rehetrarehetra tokony etretra ny rehetrarehetra hoe ahoana tokony moa zany zavatra zany fa zany ve de ahoana ny ata ho alozika n'zany zavatra zany raha izany no izy dia tsy fombandrak'izay le rangareo fo aza rehefa androso Madagasikara zay indrindra eny ary député Rambo misy soratsoratra samihafa ao zay avy amin'ny ampijery atsika de ahovakitsika aloha zany le soratsoratra reo alohan'ny amaraparana atsika ny dinika zay ionatsika Bruno Rabenandrasana salame
de salama ihany koa salama monsieur zany Bruno. anao monsieur mety io zany le anatsirabe satria io de tena piontana mihitsiny io de teny tamiko mihitsy hoe Bruno de salama ianao monsieur Bruno de fa tafitany resaka aloha zany zay eny ary ivonjy miray ana de salama ihany koa de salama vonjy samotain'Andriamanitra tsika rehetrarehetra any izaka randria mitatso salama dôly ay de mahafinaritra be maheno an'izay firaritso fahasalamana avy amintsika izay zany tovy razaka miarabanao rinandrenalina be mananjara hitantsika rehetra ny tompo de ampitaina amrina ny afatra fa de ihany tovy razaka ihany raha valomanina ihany vaolana hanavitra antsika vaoaka malagasy rehetra ary anarina ity Madagasikara zay tena latsaka anaty faritrana lalina izao zay nitoritsika eto zany amin'ny fametrahana ny filomarika ravalomanana amin'ny 2023 ito meko ito sisa ny andro anaovan'izao TGV bokatrosa zao ny adalany J-527 sisa zoro zany latsaka 720 sisa zay zany teny tovy eo manohary jaona Alexina de hoe avy aty ambanja salamadolo nareo ao amin'ny miara-manonja na ato amin'ny MBS na any amin'ny Z radio samy atsika daholo ihany reo efa miaino ato zay de miaraba nareo zany miaraba bonjour avany Brest ery Ralbenja miaraba mbola ny mano ihany efa hitako atsady lay vary vokatra be any Tambary rehefa lany dada amin'ny 2023 lahara-pahamena mantsy ny azy izany famboleny zany miandry azy isika zay mihitsiny tovy razaka zao no manambara fa mafy be ny team rehetra naizanaiza eto Madagasikara vorolona daholo zay rehetra ale eny ary manohary zao Alexina efa misy mahita miracle sady hoe 53% ny vahoaka malagasy mbola hifidy TGV amin'ny 2023 de ny taina romenatra mandinika an'izany zao fitondrana zao ve de mbola hazo 3 isanjato 300 nga ka naiko zay naiko za miezako vakiny tena mihaino mihitsiny izy zany raha kotoarmanina Robert Michel de hoe kokoa ianareo rehetra miara-manonja aminareo isanandro zay eto amin'ny Aigle Noir ambodiny sotra de misotra sady miaraba atsika ikapetsana Iarso miaraba mpanajana sy apitiavana ny mpiara-manonja rehetra tompoko torak'izay keo de kokoa anareo hoe Sergio Manasero miaraba atsika rehetra eny ary miarabanao ihany keo iajandrina Patrika rary mamontso miaraba resa be fotsiny hoe mbola kalitao ratsy ny volamena eto Madagasikara fa na raigrama raha tsisy izany ao amin'ny banky foibe le fanazavana tsy maintsy hoentsika foana moa zany dahoary maka andriama miaraba atsika rehetra ary makasitraka anareo sy MBS de misaotra indrindra makasitraka indrindra Thomas Paul Thomas salama daholo eo de salama Thomas Paul Thomas aiza rota rakoto arivelo salama daholo de salama ihany keo rota ihany keo ianao tena rakoto akory aby andreo hoe tsy manadimy vatomandry lakaista manory ny arovana de ohatrohatran'izay foana hoe de salama aby Mamijo manda Ranjarivo tsy vocation fa tsy mahita asa fotsiny tsy fitiavana tanindrazana ohatrany hoe mahafinaritra lay mampiorohoro vao mitambasy te hitifitra foana lasa fanaovana asanjiola mampanofa fitaovana any mpanao ratsy ilay hidirana mpitandro filaminana ataovy tsara ny soratra de mba ahafahantsika mamaky azy tsara reny ny endriky ny soratsoratra sy ny fampitambavao maharaka tsara ny mpiaino atsika député Rambosalama fa miezaka ihany zany no mampita vaovao atsika satria miresaka fiaonambe nasionaly moa teo député Rambosalama de am'izao fotoana izao zany no ho tanterahana eny amin'ny faritran-drahary eny ny dinika savaranandro mialohan'lay fikaonan-doha-pirenena zay tanterahany vondrona politika sy fiarahamonim-pirenena mandeha zany zay dinika savaranandro izay mino isika fa dia azo ny akombavao tsika satria amin'ny madinika savaranandro izay moa zany mbola karazana hoe fampitana no mety hoendrikendriky zany dinika zany sy ny hoe hinona no adevitra ao anatin'izany izy ity zany lalatokany na ny fanjakana iziriziry ka andeha amin'ny lalana tsy ahitapahombiazana na izy mieritreritra fa hoe tsisy vahaolana tsony afa-tsy miditra anatin'ny fampiresahana concertation fikianan-doha-pirenena zay de anjaranareo ino zany tompo teny fatratra amin'ny hevi-diso
fa zao tsika moka ndray tsika rehefa aveo hoe mandeha foana ny ady vokatra nylay tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza mitondra amarana antsika azy andry mato député zay anjaranao eto zay de hoe aleo mba resahana kely ihany resahana ihany amina hoe mandehandeha ny anivon'ny fiarahamonina eny herinandro katroka zay no nametrahan'lay fanjakana am'le hoe prix plafond na plafonnement na prix zany hoe vidiny farany amboniny amin'ny vidiny entana zay ny veran'ny fanjakana eny anivon'ny tsena rehetrarehetra eny de efa hitantsika io nanatsidia kely manko ianao de mba tiako ihany mahazo an'izay version avy any amin'ny député zay mahazo ny feon'ny vahoaka mivatana zany efa mba tena misy fiovany sy tena misy hoe tena fiantraikany eny anivon'ny fiarahamonina ve le famerana amin'ny vidiny entana zay napetraky ny fitondram-panjakana mba izay hony no handaminana an'ilay fiakarana ny vidim-piainana ny momba an'le hoe plafonnement des prix zay any any amin'ny ppn zay de tonga de mahitsy be afaniry fa vo maika tsy manana an'lay atao hoe soa le olona zany amin'ny fidianeta satria ny 85% ny entana eny an-tsena de efa am'le prix faratapiny daholo zany hoe aty am'lay produit tsy de misy mijery firy tsy de misy mpividy firy zany no tsy tafitra am'izay prix any faratapiny zay zany hoe arakaraky ny nametrahana an'io zany vo maika mijaly le vahoaka amin'ny fahafahana mividy entana raisiko ohatra raha hividy le ciment ianao zany zao hoe ciment dia 8 sy 3 alina amin'ny farany ngamby zay raha tsy diso 39 000 ariary mahazay mihitsy 8 sy 3 alina zay no anina ny ciment zany ane tamy mbola tsy nisy io de efa ny efa tam'zany de efa midina aty amin'ny vidiny ambanimbany le olona 2 sy 3 alina de le qualité ratsy le qualité tsy ampy zany raha ohatra ianao zany hoe anao efa zatra mampiasa le ciment maintimainty anao béton sy ndretrarehetra ma tsy passe partout raha ohatra hoe resaka construction de efa tsy mandeha am'zany tsony le olona fa ty am'le mangamanga nefa le mangamanga tsy hitovy mihitsiny ny fanaovana béton am'le mangamanga sy am'le maintimainty zany hoe miena raha teo am'le prix ambany le olona satria mitaka ny volana fa le zavatra atao ratsy kalitao de miana amy sakafo koa mitovy am'izay ko le zavatra tena tsara ilan'le olona tonga de fany am'le prix ambony be fa le zavatra tsy de ilain'le olona takatry ny volan'ny olona aty am'le zavatra tsy de makaiza loatra zany hoe le menaka zany le menaka zany de efa misy mizara roa le tena menaka kalitao de efa tonga de efa ampiakariny mpivarotra any am'le prix plafond teneniny zareo fa le menaka ratsiratsy kalitao dia aty am'lay prix ambany ratsy kalitao raha tena hividy le menaka tsara kalitao ianao zany dia atao hoe mamandina ny lela fotsiny mamandina ny vava fotsiny raha anao salady amin'iny satria tsy maintsy zavatra tsara naovana ny salady na crudité de zara raha hoe misy trasina menaka ao zany fa tsy arakaraky le eritreretanao azy tiako tenenina de hoe resaka mba tsy te ampikirotana ny vahoaka ate ampitrotra ny vahoaka mba tsy isin'ny explosion sociale nanaovana an'io fa mifetraikany an'io de tsy fetraikany na ara-pahasalamana raha na ao amin'ny vahoaka zany na mba hoe hidirany hoe ampiena ny dépense ao amin'ny kitapony mbolan'ny vahoaka mba hahatonga ny karaman'ny vahoaka avita le ray volana fa resaka taratasy fotsiny io fa rehefa teny amin'ny jeronetany ianao de zavatra zay no hita voalohany raha tena te viditra tsara ianao vidy zavatra tsara ara-pahasalamana de tsy mahazo de tsy mety zavatra moramora zany anao raha tia avoky anao raha tia mba hoe ampienany dépense anao mba hoe gérena le ray volana am'le karama dia tsy maintsy misy zavatra ampandeferina zany fa rino ampitombona ny resaka sakafo kanefa amy zavatra ampandeferina zay tadiavo fa misy fitraikany amy fahasalamana koa zay zavatra ka raha io resaka plafonnement io dia na ny mpihinana
na ny mpivarotra dia trotsafiany leksis ny fahitako azy a fa tsy ampiovininno raha am'izao fotoana zao a fa de mila tenenina mihitsiny hoe efa tokony eritreritra ny mpitondra am'izao fotoana zao a fa efa tsy ao anatin'ny atao hoe tena fijerena ny hoe fiainana vahoaka izy am'izao fotoana zao fa de resaka fotsiny atao hoe ohatra manao hoe aferana courante amin'ny fitantanana raha-mpanjakana fa tsy mandeha mba mody hoe mba mandray andraikitsy mba mody hoe mba mandray andraikitra ho nefa tsy mitondra fahombiazana akory sady tsy mitondra vahaolana nahitanyzany tamin'ny andron'zany ny nga ministry ny varotra sy tamin'izy PDS inona tsy nataony teo Antananarivo tao fa zany hoe aloha ny vahoaka ny Antananarivo no ahita azy ny vahoaka hoe inona tsy nataony lerangah io a tamin'io PDS tao a inona ny atony nanasoran'ny olona azy tao a de alao itao fa tsy eto samy mahay miresaka daholo eto fa eo amin'ny asa no hitany azy hoe ahoana va raha mijery ny zavatra eny an-tsena eny ianao a tsy fiovany eto androany zao naniraka atao hatramy fotsiny madama nampividy an'le mpanampy hoe ndany navidiano mba jerevy kely voatabia any de nyteny voatabia any anery madama ka efa 2 arivo ny atsasakilao e de hoe oka afako maly a arivo ny atsasakilao androany efa 2 arivo ny atsasakilao voatabia de zay zany a mba afaka mifidy anao fa raha ohatra anao zany am'le tsy afaka mifidy de are am'le voatabia efa somary efa misy maitimaity somary lemilemy any no azonao mitoko zany hoe eritrereto hoe zany le tenen'le ngaministra io zany hoe efa tsy atahorana tsony fa milamina ny fiainam-boaka inona zany ny zava-misy am'zao voatabia fotsiny teneniko zay zao anao tsy mahazo salady le tena milay be intsony a raha tsy arivo nefa taloha 500 ka tsy mety iny le olonako le zany le fiainana ampanaoviny sainy reto mpitondry reto zakain'ny olonako zany ny fandehany ka zany ve de mbola azo 3 isanjato foana amaranako angamba fa misy zavatra tena tsy maintsy ho teneniko ty a teny zava-misy amin'ny resaka drogue zany ty zavatra ty ary tena misy any amin'ny fiarahamonina ary tena mampalahelo a eo amin'ny iny fokotany rehetrarehetra amin'ny 4e iny zany fokotany rehetra manodidina antsenina anosy be iny mandrango bato 1 mandrango bato 2 angarangarana anosy be estance est 2 ny volany ray anosy be ouestance ouest 2 a dia tena feno an'ty lakizy mpitsindrony ty faniry a ary ny zava-doza am'le izy a dia lasa mitapy le olona rehefa aveo inona mahatonga le izy dia satria misy zany a aty am'le resaka mpivarotra nyty drogue mitsindrony ty am'izao fotoana zao a zay tokony ataon'ny mpitandro ny filaminana azalambo mihitsy fa tena zava-doza manimba n'lay tanora ary le tanora rehefa ao a de lasa ohatra miva ary efa mandehany amin'ny fanendahana sy fanolanana ankizy amin'ny andro atoandro tsy mifidy oratsomby fa na amin'ny andro atoandro de efa mandeha am'za zavatra zany ary ny tena mampalelo am'le izy de mialatsiny amy teny an'zany eto fa tena any am'le faritra ivo tena anjakany le izy zany any any elakelan-trano rehetrarehetrany de misy ary mahaloza am'le izy a de zao miteraka fanendana le izy satria mitady tsy maintsy mitady 5 arivo amy maraina de tsy maintsy mitady 5 arivo lasa miankin-doha miasa miankin-doha am'le izy dia tena mampalahelo le tanora ary rehefa mahazo an'io a de lasa sa manaonao foana lasa manendaka lasa manolana lasa mangari-posy tsy araky le tenenina tsy araky le tenenina ntsony hoe jus de risque fa tena jus tena famonon'olona ary tena fahasaina tena goavana mihitsiny a no mitranga am'izao fotoana zao ary tena mampalahelo satria le tanora le tsy anasa no lasa manao ny zavatra io efa mba nantanina ary zalahy zany de iny a de hoe manao an'ity zay mba ahafahanay mandeha manendaka sy mangalatra any antranon'olona sy ny rehetrarehetra satria zay a tsy misy azy de mitady vola ary ny ataondralahy am'izao fotoana zao a dia rehefa enjehan'ny komity-pokotany izy zany a satria misy eo amin'ny namana moa zany eo amin'ny antoko de efa misy tena tsy manao mihitsiny zany satria ny fokotany de tsy mandray andraikitra fa de namanao no toko no mandeha mijery an'le izy a
de niketo zany raha Fidèle sy Joseph eny Anosy sy raty hoe volan'ray iny de tena manao mafy iny satria zany toerana zany de tena faritra iny manodidina antsenina Anosy sy ny rehetrarehetra iny fa rehefa tsy manindrona any amin'ny tanàna indray ry zalahy am'zao fotoana zao de any amin'ny fe satria afenina amin'ny kiloty satria raha vao savana le tanana didy de any amin'ny fe andray sarotsarotra ny hijery azy any amin'ny fe any zany ndray ny zava-misy am'zao fotoana zao tena mampalelo le tanora ka eto zany fotika le tanora ary na tanora tokony anana ny hoaviny ary rehefa aveo de lasa tsy otsony satria lasa miditra tsy lerany tamora miditra tsy lerany tsy afa amin'ny famon'olona sy ndretraretra ary ny tena gravy de efa membavika io zavatra io de lehilahy zany manao ny asa ratiny amin'ny lehilahy ny vehivavy manao asa amin'ny vehivavy de hoaizy ty Madagasikara ty hoaizy tsika ty ka eto zany de etsona ampitandro filaminana tena mba jerevo le retsy am'izay faritra ny teneniko anareo zay ary mino fa tsy eto amin'ny boribory tamy faefatra rery no misy an'izany fa eran'ny Antananarivo ary ny tena mbola atahorana de hoe enganie ka tsy ho tonga any akaikin'ireny sekoly reny reny zany zavatra zany satria ny any amin'ireny sekoly reny de manana an'ilay vola hividianana atao goûter ka rehefa mivoaka mivarotra ny sekoly izy tsy ho voasakanao hoe tsy ahita an'ireny olona mpivarotra ny zavatra reny fa dia eto zany de efa miantso anareo mpitandro ny filaminana anao an'izay asa zay hijery io fa tena mijaly le tanora nareo mananjanaka ihany ko ianareo manana fianakaviany nareo fa mba jereo zay zavatra fa raha sanatr'izany moa ka my fianakavianareo misy tratra mahazo manao an'izany fomba raty zany de inona no azo anareo inona ny andraikitra ho raisinareo zay angamba ny amin'ny fanery fa tonga dia ho faranako le izy hoe ho atsika zany dia aza matoritory itsony fa dia manomboka zao de efa mijery satsika ny hoe inona ny tokony ataotsika amin'ny alohan'ny fividianana mba hametrahana ny filomarikaravalo mananao amin'ny fitantanana ny tany sy ny fanjakana inona ny ataotsika efa hitretina teny zao ny atao mandritra ny fividianana mba azahoana vokatra araky izy fa tsy ty vokatra 2,5 de ho lany ty ary inona ny ataotsika ao arinan'ny fividianana mba hitazomana an'izay vokatra mba tsy ilay 56% ho azotsika amin'ny filomarikaravalo manana fividianana hivadika 44% rehefa arinan'ny fividianana dia apetraka amitsika rehetrarehetra zay teny zay satria azoko antoka fa izy tsika trambanato amin'ny tokotiko Madagasikara sy ireo mpanaradia atsika rehetrarehetra dia miandraandra an'izany fiovana sy fandrosoana tena mipakany amin'ny tokantrano tsirairay zay tsy misy afa-tsy ny filomarikaravalo manana na afaka hitondran'izany fa raha izao tava misy zao dia lavitry ny afo ny kitay farany de farany dia ao anatin'ny herinandro masina moa tsika am'izao fotoana zao zandrindra dia eto zany de efa mirary sosahady ho atsika vaoka malagasy indrindra mpikatroka amin'ny atokotinima mba hanao an'izany raha herinandro masina zany ka tena hipetraka tsara atao amin'ny tsika mpikatroka sy ny fomba ny atokotima sy ny mpanaradia ny fifamelana sy ny fizarana ny fitiavana sy ny fihavanana amin'ny rehetrarehetra mba ampahery ary hitondra ny antokotsika eo amin'ny fampandrosoana dia mirary atsika rehetra anao an'izany paka na paka sambatra zany ary dia amin'ny herinandroandry mardi de paka indray zany hitanareo eto ny député colonel Rambo iona aminareo eto raha mbola sitrapon'Andriamanitra fian'ny fankasitrahana ny solombamboakana Madagasikara tsika colonel Rambo niaraka tamintsika teo tena manitikitika tokoa lay tenin'ny député Rambo teo ny amin'ny hoe 2,5 ny noty azon'ilay mpianatra zany hoe 2,5/20 raha ohatra zany any ampianarana zany am'le hoe io ny asa vokatra nataon'ilay mpianatra zany
le 12% iraisitsika io hoe 12% am'ilay asa vita tam'le nampanantenaina ny mba vitana amin'ny année scolaire io anatin'ny année scolaire io raisitsika zany mandaly izy 2,5/20 no azon'le mpianatra de raha any am-pianarana zany tompoko de renvoyer zany fa tsy mbola hoe admi mifindra klasy tsy azo lazaina mihitsiny koa zany am'redouble na hoe mbola miraikitra manala baraka école zany manala baraka école renvoyer zany tsy azo avarina mihitsiny koa zany satria na mivarina ozy izy namana ry tsy azo avarina zany satria la école mihitsy no manana réputation diso eo anatrehan'le mpianatra tsy mahay ka ny eto amintsika indray zany le mpianatra tsy mahay 12% tao anatin'ny telo taona mba vitana mba travaux réalisé de mieritreritra fa admis à 53%. Zay zany le eto Madagasikara de le vahoaka mihitsy no hevinana ho avendranana ho sanana ho abadona ao anatin'izany de zay no mila etsehatsika de n'izao satria aza minimizena io zavatra sy fomba ratsy ataon'drareo io fa misy fanomana-tsaina ho am'le zavatra afy io le dôlamakôty io satria ny olona mahazo noty ambany indrindra zany no mieritreritra fa hifindra klasy midika zay mitrisy izy zany de n'izao de mila mailo sika raha ohatra ka misy eritreritra am'zany sodra betsaka tsika amin'ny député Rambo satria zava-dehibe izay message netiny tamintsika zay fa nanaovantsika précision moa zany resantsika izany rehefa aveo tsika satria hiakatreto ny namantsika rahabe mananjara rina dia iresakitsika makasika indrindra ny zava-misy any Fianaratsoa any misy vaovao lehibe manko zay mivoaka tany Fianaratsoa makasika ireo fandefasana tanora hoe hiasa any ampitan-dranomasina be da be moa no roboka amina zavatra ohatran'izao hoe ary ty fampandehanana tanora hiasa any ampitan-dranomasina ity dia saika navony tanora malagasy izy ty tamin'reto fandefasana tanora hiasa any amina firenena indrindra firenena arabo de betsaka no fitarainana azo satria dia tsy mifanaraka am'ilay fomba fampandehanana ny mpiasa hiasa izany satria amin'ny akapobeny de tokony ao niveau ministère manapa-kevitra am'zany fa faharoa na tiana na sy tiana zavatra ohatran'izany de tokony akanalisina ihany satria tsy mifanaraka am'ilay fifanarahana arakasa zay tokony eona ny firenena samby firenena lizy ary eo anatrehan'ilay hoe fifanarahana arakasa eo am'setra raisam-pirenena mihitsy zay fivoahana izay mivantana zay hoe mamonjy asa mivantana zay satria misy manko ny asa zany zay atao etoetoerana fa nisy asa atao mivoaka hivelana zay fifanarahana arakasa natao le izy dia rendretrarehetra reny ao anatin'ny fahaverezakasy reny tao anatin'ilay Covid-19 fa na izany misy manararoatra le izy am'le fahatran'ilay vahoaka am'izao fotoana izao de manao an'le fifanarahana arakasa mivadika ho tombontso manokana sy lasa misy endrika fisolokiana ho an'ilay tanora malagasy le izy de hitondrantsika fanazavana zay rehefa aveo satria vaovao mahoraka be ao Fianaratsoa izy io ary tompona ndraiky mpanjakana no voaresaka ao anatin'izay de hitondrantsika fanadiadiny zany rehetrarehetrany hoe azavao ny amin'io hoetsitsika eo zay fa mialohan'izay aloha dia hiaraka am'rina indray tsika am'ty lafy mpanadiadina ity zay no manindrina Antananarivo renivohitra ny adevitra eto tsy resaka fako indray aloha tsika rina tsy resaka taxi ville tsika fa resaka taxi moto ty fa ity taxi moto ty fandray ihany le iresaka lafin-javatra maro tsika mahakasika an'izy ity satria ny informel zany zao no mahazo autorisation de hitondrantsika lafim-panadiadina izy zany satria rehefa mahay ambondrona sy mahay doran'ny afo ka rehefa mitady famonoana afo le commune urbaine Antananarivo renivohitra de mampiady angelo ny fanapahan-kevitra hitany de zany nefa miteraka zany fanakorontanana ao anatin'ilay fanapahan-kevitra tena désordre mihitsy eto anatin'le talanina Antananarivo renivohitra ndao ary riny eny ary am'toy ihany ny miara-manonja MBS Radio Madame izao talata 12 aprily zay talata 12 aprily 2024 aleo mihitsy aloha tena averina ho resahana mihitsy ty resaka hoe tontolo mpitaterana eto Antananarivo renivohitra ty ary io efa nitenentsika foana tamin'ny farany herinandro teo tsika miteny hoe amina firenena anankiray tompoko teny renivohitra no hitan'ny olona aloha raha vao miteny ianao hoe Madagasikara
de nieritreritra ny eran'izao tontolo zao de Antananarivo. Raha vao miteny ianao hoe Frantsa de ny ao andohan'ny olona de hoe Paris. Raha vao miteny ianao hoe Angletera de ny ao andohan'ny olona de Londres. Tsy manana eritreritra hoe tanàna hafa izy. Fa rehefa hoe firenena anankiray zany a de ny renivohitra aloha ny ao andohany voalohany. Raha vao miteny hoe Inde de New Delhi. Raha vao miteny hoe Thaïlande de Bangkok. Fa tsy mieritreritra tanàna hafa. Zay aloha zany a no mahazatra manerana an'izao tontolo zao. Ka raha vao miresaka ianao zany hoe Madagasikara de Antananarivo no mbi ao an-tsaina voalohany. Na inona hoe resaka tiana ateza de Antananarivo zay renivohitra no ao an-tsain'ny olona voalohany. Raha vao miteny ianao zany hoe renivohitra na firenena anankiray de tsotra aloha no hitan'ny olona voalohany manahoana ny fahadiovana de manahoana ny firindrana dia ao anatin'io firindrana io misy kipitsopitso amin'ny be deaibe de tafiditra ao anatin'io ny transport urbain na ny fitaterana tanàn-dehibe zany. Manahoana ny fitaterana ao anatin'ilay renivohitra ilay firenena anankiray. De io zany a samy manan'ny mampiavaka azy io. Tena moa fa misy fotoana nandeha tany ivelany tany tamina firenena maromaro mihitsy samy hafa. Sasany mampiasa lamasina, sasany mampiasa taxi, sasany mampiasa bus. Misy karazam-pitaterana isan-karazany zany ao amin'ny firenena ao amin'ilay renivohitra ilay firenena arakaran'io. Tsika moa zany ny resahantsika de hoe eto Antananarivo. Fa raha ny zavatra misy eto Antananarivo aloha de zao ny tonga de hita mivantana avy hatrany. Io resaka tsy filaminana na hoe tsy hoe tsy filaminana koa fa hoe olana eo amin'ny resaka taxi sy ny taxi moto io de io de taratry ny fiotsahan'ny toe-karem-pirenena io. Ray zay. Ary rehefa miotsaka ny toe-karem-pirenena tompoko dia miteraka vokany isan-karazany. Tsy hoe vokatra tsara fa vokatra ratsy. Zany hoe eo amin'ilay sehatry ny olona efa miaina ny fahasairanana, ny taxi efa miaina ny fahasaranana, ho resahantsika ao mantsy hoe karazan'olona toy inona no hoe mitady vola amin'ny alalan'ny taxi. Ary vao miteny anao zany hoe taxi de universel zay. Misy taxi any Paris, misy taxi any Bangkok, misy taxi any Londres, misy taxi any New York, misy taxi eto Antananarivo. Iraisan'ny rehetrarehetra le taxi. Zay aloha. Eto tsika tsy misy resaka hoe momba ny anina fa fanazava-kevitra no hoentina satria zao mantsy. Rehefa tena misafotofoto be zany le toe-draharaha de ao anatin'izay tsika ohatrany hoe tsy hitatsika tsony zay ho raisina. Teniny atsika, miteniny atsika, miteniny atsika, misy an'izao atsika, misy an'izao atsika. De itsika zany le olom-pirenena ao anatin'izay ohatrany fanina hoe ahoana ary izany. Fa ny ezahantsika zany de hoe mametraka tsara n'ilay zava-misy aloha sy le tena hoe réalité. Le teny hoe taxi de universel io tompoko. Universel ny taxi. Fa ny fitantanana azy arakaraka ilay tanàna no mampiavaka azy. Fa ny taxi de jereo ny dictionnaire fa de taxi ny ao. Ny lokony samy manany azy arakaraka ny le hoe firenena misy an'ilay taxi zany. Fa io lay fisafotofotoana eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao de tsotra fotsiny no azo ambara aminy. Dia taratry ny fahantrany io. Taratry ny politika toe-karena izay tsy mipetraka araka ny tokony ho izy. Satria oka aloha tsika tsy anadino fa tany aloha mihemitra mihitsy tsika tany amin'ny fotoana ny tantanan'ny président Didier Ratsiraka, mbola tsisy an'izany taxi moto zany. Président Safi Albert tsy nahiano an'izany taxi moto zany sika. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Ka resaka Antananarivo mantsy tsika. Taty amin'ny président Marc Ravalomanana tsy nisy an'izany taxi moto zany. Tamin'ny président Hery Rajaonarimampianina tsy mbola nahiano an'izany taxi moto zany. Fa amin'izao fitondrana zao mipotra ny taxi moto.
tsotra ny dikan'izay me mahantra ilaya firenena me mahantra ny vahoaka natananarivo le maro anisany tiana tenenina amin'io me mahantra zay no famakina tsotra ho an'io zavatra io tafahoana tamina paitoekarena mantsy ny tenanay tamin'ny taorinan'le wawawa be le tamin'ny farany herinandro teo iny de hoe ahoana ny tena fandehan'ity de zao ny teneniny hoe zavatra mazava be io fa io dia pirofo mivaingana ny fahantrana na ininona fanazavana raha teknika de fahantrana ny mahatonga an'io satria ireo le ao anatin'ny taxi moto reo zany rehefa adiadiana hoe karazan'olo lehilahy daholy aloha le izy aloha ny akamarony aloha lehilahy daholy de rehefa atao zany le fanadiadiana hatramina hoe moto ohatrinona ny vidina scooter sy ohatran'izany de miodikodina daholy aloha ny akamarony eo amin'ny bonnoka azy eo zany hoe eo amin'ny 5 millions de francs na 6 millions de francs de efa mahazo bonnoka scooter fantatra ny mpikirakiranyio resaka scooter sy moto zany eto Antananarivo renivohitra de inona ny zava-misy reo le mpikirakira moto reo zany de oka aloha azava amintsika fa olona nandia fianarana daholo ny akamarony nandia fianarana ny akamarony fa noho ny krizy ara-toekarena eto Madagasikara dia tsy afaka nanoho hiarak'izay noeritreretina ilay olona ilay tanora daholo ny akamarony reo misy manana BBC misy manana bac misy manana diplôma ambonin'izay misy CP no nanany misy tsy manana CP raha resaka diplôma akademika zany resantsika zay misy karazany ohatran'izay zany zalahy le eo amin'io tontolo ny resaka moto io izy nefa mihinan-kanina misy mamelim-bady aman-janaka ny tontolon'ny asa tsy misy eto amin'ny firenena raha makarary sofony sasany le hoe tsy misy de ndeha raha atao hoe tery ny tsenan'ny asa am'izao fotoa fa raha misy aza ny asa de karama vary masaka le hoe zara raha mahita zay arapaka le karama misy zany ary mpangataka aza dia manambola lavitra raisiny isan'andro noho ny olon-tsotra tompoko eto Antananarivo eto satria misy mpangataka zay mpanao gazety mandehandeha zay journaliste fa misy mpangataka eto mahazo hatrany amin'ny 50 000 francs par jour na 75 000 francs par jour telo menadazy ny rahan'le reny mandeha mangataka de mitondra 25 000 afaka ohatriny zany fa 75 000 mihoatra an'izay ary ny mpangataka mahazo amboniny noho ny mikarama satria le olona izay hoe olo-tsotra zany olo-pirenena dia tsy mahita afa-tsy 3 arivo na 2 arivo fa 2 arivo 3 arivo 5 arivo miodikodina eo an'ireny le tena le hoe manao le hoe tena le hoe manao asa tena le tena hoe voavoakondrano de hoe mandeha varibaritra kely soatran'izay le hoe mitondra an'ity de amidy de mahazo tombony an'ity de ohatr'izay de iny no entina miaina fa mipangataka araka ny tenentsika teo mahazo an'izay de ry ato amin'reto le taxi moto reto zany dia zalahy reo zany de tsy maintsy miatrika amin'ny fiainana izy de lasa inona no vokany io aloha misy io le resaka moto io dia lasa mirona any zany le izy de io zany mandeha fotsiny le reo ka le izy tsy na mba hoe mandeha de tsy alova hoe misy an'io sy ny sisa fa nga izy ty azo tsotsorona fotsiny ohatran'izay fa na zany ny eo amin'ny taxi moto olombelona na ny atao amin'ny taxi resantsika mantsy ny taxi olombelona ihany ko reo fa vokatry izay fahantrana izay sy ny farerahan'ilay atoekarem-pirenena dia lasa misy zavatra mipotra ho azy tenenina teo hoe tamin'ireo régime tany aloha président Ratsiraka président Zavy président Ravalomanana président Hery tsy izay an'izany taxi moto zany fa rehefa mereraka le toekarena le olona tsy maintsy mihinan-kanina de lasa potra ho azy izay zavatray moto moa zany dia tena hoe betsaka izy amin'izao fotoana zao zany raha ny eto Antananarivo renivohitra ny resahana inona zany ny dikan'izany ny dikan'izay zany de hoe any amin'le politika mpanjakana mihitsy
no tsy araky ny tokony izy ary rehefa nisy vokabulerany tenenina teto hoe politika pitatanana izay mitongilana, politika pitatanana, fitongilana pitatanana, izay le izy. Ka ny ato am'le olona efa sahirana ato ao ihany miodikodina. De raha hiteny zao zay hoe le malagasy any am'izao fotoana zao tena lasa hoe tena hoe lasa fiainana isan'andro na hoe mifanambaka, mifampihinana, sinsisa mampalahelo zany teny zany a. Kanefa zay no mahalaza ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Ireo le manao taxi moto reo olona ao anaty fiarahamonina ihany reo, fantsenan'ny asa, point d'interrogation be ho an'ny eto Madagasikara. Efa namoaka taremarika foana ny sehatra raisam-pirenena momba an'io, ny tontolon'ny asa. Ary vao tamin'ny faraparan'ny taona iny tsika maheno an'izany hoe misy mahantra vaovao indray miforona eto Madagasikara, taremarika zany any amin'ny sehatra raisam-pirenena mamoaka an'izany. Ary io zany a dia manamafy sy manampirofo an'ilay -7 ny arcaré-pirenena. Io man tsy tian'ny sasany tenenina mihitsy io -7 io. Fa ny azy any amin'ny hoe fifidianana de zay tsy maintsy mahazo an'izao sinsisa, zay tsy maintsy mandresy sinsisa. Andro zareo zany. Tsy miditra lalina am'zany tsika fa afaka miteniteny chiffre daholy. Fa ny chiffre -7 aloha zao no fantatro zao tontolo zao aloha eo amin'ny resaka arcaré-pirenena. Satria ny arcaré-pirenena no iankinan'ny fiainan'ny vahoaka rehetrarehetra. Na iresaka politika toninina ary ianao rehefa malemy ny toe-karena de maty ny olona. Tsy mahavita fanafody ny olona, milatsaka ny sandam-bolanao. Ny arenao lasa migorodana fotsiny any ivelany any de tsy hita. Kinona no teneninao am'zany hoe ianao mieritreritra hoe anakatra an'ity, nefa lay toe-karena tsy voafehanao. Ka raha resaka le taxi moto zany dia lasa io zany zao hoe ezahany sasany hoe pasipasoana ka zao zay vokatry ny fahantrana ny mahatonga an'io, vokatry ny tsy fisiny ny politika na asa mipetraka tsara no mahatonga an'io. 2022 zao tsika fa raha ity régime ity zany zao ty fitondrany fa 3 taona ny teo, de io zany no afaka hitarafana azy hoe raha ohatra ka nikarakarainy tsara le fitondrana zany za tsy hiteny olona aloha eto fa tonga de le régime maray manontolo mihitsy no resahana. Ny politika ny asa zany eto Madagasikara dia tsy araka ny tokony ho izy. Résultat reo dia taxi moto. Olona misy manana diplôme reo fa ny diplômany dia any amin'ny taxi moto no efa rany. Nefa izy mandany fotoana amin'ny fianarana, mandany vola. Fa inona ny vokany? Any amin'ny zavatra tsy tokony atao no ninona vokatry ny politika tsy mandeha araka ny tokony izy eo amin'ny tontolon'ny asa. Nandeha fampanantenana isan-karazany tamin'ny hoe propagande hoe atao an'izao de ozy ny olona hoe ataovy ary tanterao ary le politika momba ny asa fa ny zavatra hita aloha zany zao de taxi moto. Raha ny eto Antananarivo renivohitra zany ny résultat ny politika ny asa eto amintsika taxi moto. Dia zay zany momba an'iny zany hoe vokatry ny fahantrana ny mahatonga an'io. De le atao amin'le taxi indray. Reo taxi reo indray reo efa teo efa hatram'izay zany. Efa misy fepetra izay arana, misy fepetra amin'ny feazy moa zany izy reo efa teo foana ary le anarana taxi io non universel io resaka taxi io angamba ny ohatrany hoe teny tonga de fantatro zao tontolo zao. Makany Bangkok ianao any Thaïlande any de vao miteny hoe taxi de fa samy maraka daholo hoe le taxi zany. Makany New York ianao de taxi de fa fantatry ny rehetrarehetra io zany hoe io zany iraisan'izao tontolo zao ny taxi. Fa ny eto amintsika dia olona efa ao anaty fahasahiranana daholo koa no misehatra ao anatin'io. Fa le tsenan'le olona zay taterina dia any no olana. Le taxi reo zany efa misehatra olana izy eo amin'ny resaka fidiram-bola. Misy amin'izy ireo ane manofy. Misy amin'ireo taxi reo ao anatin'ny 3 andro tsy vaky lova so de tsy fantatsika zany, so de tsy fantatry ny sasany zany. Inona ny dikan'izany hoe tsy vaky lova? Tsy mahita olona hoentina mihitsy mandritra ny 3 andro
fa de eo amin'ny station ko ny olona tsy manam-bolako ny olona tsy manam-bola frehana dimanjata raha tsy takatry le malagasy dia le taxi koa nefany a mamely mady manjanaka ihany keo izy mamely tena koa izy dia eo mipetraka eo de zany no zava-misy taxi nefa hoe mandoa an'zao misy fepetra resaka DDT resaka fahadiovana zany tsy maintsy atao zany efa misy fepetra hoe ty tsy maintsy arahany zay zavatra zay ary a ny akamaroan' izy ireo de efa hoe matianina am'lay asa izay natao ary ny mpitondra taxi ny tena mahay ny kipitsipitsony eto Antananarivo eto io elakelatra any io fantatro ny mpitondra taxi eny ny mpitondra taxi daholo zao resaka rehetrarehetra zao amin'ny alalan'ny olona zay hoetiny ary ny mpitondra taxi tompoko a de mifandray amin'ny karazan'olona maro ao anatin'ny fiarahamonina tovitovy aminay mpanao gazety ihany tovitovy amin'ny mpanao politika ihany atsoina hoe homme public tovitovy amin'ny dokotera ihany zany hoe lefa mifampikasokasoka amin'ny olona zany amin'ny resaka fifandraisany zay no tiana tenenina de ny mpitondra taxi ao anatin'zany sehatra zany fa ny tiana tongavana de izao eo am'le tsena n'le fitateran'olona eo no olana satria le mpitondra taxi efa mbola tsisy taxi moton rehefa tena kofina mpitondra taxi tompoko satria le olona tsy manam-bola le course lazaina fa hoe misy miteny hoe misy manontany taxi zao de hoe aiza de hoe andeha ho ary de hoe ohatrina de eo miady varotra eo de le ady varotra zany tena hoe lasa hoe zay afahana miaina sisa no tenen'lay mpitondra taxi satria tsy te hoe ivery maina mandeha mody mandeha lasantsy eny io tobily io re olona fa tsy mandeha rano tsy mandeha fotsiny am'zao raha ny eto amintsika aloha ny any an-dafy moa efa mivoatra be fa misy hoe hybride ny tomobily efa misy hoe mandeha courant fa ny eto amintsika aloha mbola mandeha lasantsy aloha ka tsy misy an'zany hoe mandeha gaona fotsiny am'zao zany de ireo le mpitondra taxi ireo zany efa misedra olana izy ireo satria tena hoe telo andro tsy vaky lovy tsy skill de miverina mody fotsiny am'zao dia misy fiatraikan'zay eo am'lay fiainana isanandro tonga indray tya ilay hoe taxi moto zay mipotra no ny fahantrany toe-karem-pirenena zay le izy ny potra no ny fahantrany toe-karem-pirenena de vao mainka akofina ny ato am'le taxi zany de io zany zao misy an'ny hoe endrika hitantsika am'zao misafotofoto be ny resaka taxi sy ny resaka taxi moto zany de ny dikan'zay zany tena hoe tsy fisian'ny fitantanana matotra tsy fisian'ny hoe firindrana tsy fisian'ny toe-karem-pirenena mahazo aina no mahatonga an'io fa rehefa ny toe-karem-pirenena mereraka dia mipotra izao rehetrarehetra satria tsy maintsy hitady olona le olona tsy maintsy hitady vola ilay olona zany ato nefany efa nisy teo de le mpandeha tsy manam-bola de azagagy sika tsy haiko moa efa ao le sary sa tsy ao le sary fa misy cycloposy eto Antananarivo resaka io fa misy zany de aza taitra koa sika fa zay efa mahita fa misy taxi bisikleta misy zany misy taxi bisikleta zany hoe bisikleta ndray zany no atao taxi zany hoe misy an'le mpamoy de le mitaingina aoriana zany de le ohatra mispirana moa de asa moa hoe ahoana na ahoana ny atao hoe force zany no entin'le mpamoy bisikleta teto Antananarivo teto nisy ny voatiry tondra entana sy olona nakeny anosy be teny samy natadidy an'zany angamba ny efa mitalo miaina efa naharitraritra fa tsy tafavoaka tsony le soavaly satria mahikely le soavaly ka le soavaly tsy mihinan-kanina de tsy mahatarika eo de tsisy tsony ny voatiry fa lasa sarety indray zao tsy omby tsony no mitarika sarety raha sarety nahazatra taloha de hoe omby anankiroa avato sy avato efa olona no mitarika sarety olona taratry ny fahantrana koa zany
de zany ve de tenenina hoe zay efa tena mihetsika be zay efa eo tena miezaka sy ny sy ny sisa ny resultat ihany no ijerena azy ary ny taremarika avoaka etsy io ne samy mamoaka taremarika ny sasany taremarika teneniny hoe zao pourcent tsy maintsy azona efa siro efa mipetrapetraka io efa milamy io anazy zay ho an'izay miteny an'izany fa ny international koa mamoaka taremarika koa moins 7 ny arikare-pirenenao ary mbola amoaka ny ray izy zao de ho hitatsika ao hoe mba ho tonga 0 ve farafaratsiny tsy teneniko le tsy teneniko le vocabulaire tsy mendrika amin'ny resaka audiovisuel zany na de azotsika raha ny tiano tenenina hoe fa tena hoe zay le fipetraklay raharaha zany amin'ny zao fotoana zao ka resaka hoe taxi, resaka hoe taxi moto, resaka hoe taxi bicycleta izay efa misy manao an'izany de taratry ny fahantrana daholo zany tam'le niakatra raha ny rano nisy mifampibaby eny teto Antananarivo teto so de tsy tadiditsika feno rano ny arabe tetsy akaikine tetsy eto sipatrana tetsy ny lamivady teto eo mantsy misy rano be foana koa io rehefa le avy ny hafahavy be zany ny orana ny fotoam-pahavary reny fa misy inona zany filazan'zany taxi babena sa taxi inona mandoha vola fitateram-bahoaka zany efa hatramina babena hatramina de nisy sarety koa tam'ireny zay tsy te hirobotra any de mitaingy sarety le sarety tarian'olona olombelona mitarika an'le sarety mampalahelo le toe-javatra mampalahelo ka iny zany tsy maintsy resahantsika namana faniriny aminy hoe ny resaka fifalana taxi sy taxi moto voka-javatra io zay ihany ny antsika voka-javatra io fahantrana io fitombony ny fahantrana io toe-javatra izay amitranga io de reny izy reny ary le samy sahirana zany na ny taxi moto dia vahoaka malagasy samy sahira fa le taxi efa ny aina teo nandritra ny fotoana ela dia ilay tsenany efa tena le hoe tery de vao mainka zany ienandray io misy an'ireto hoe fitaovam-pitaterana vaovao vao mipotra tapoka avy any le izy nefa rehefa tena itsina dia vokatry ny tsy fipetrahany fahaiza-mitantana no mahatonga an'izy efa voka-javatra io ary efa nitonontonontsika hoe tany aloha tsisy an'izany taxi moto zany fa zao lasa misy taxi moto de lasa misy taxi bicycleta na manafaniry ny tondrantsika n'le lafim-panadidina angambany de hoe ny fitondram-panjakana de nampanantena tamin'ny alala ny velorano fa manana vahaolana mahakasika indrindra ny tanora sy ny tsy fananana asa iarahana eny reny tao anatin'ny velorano 13 zay napetraka zao fitondram-panjakana izao dia voaresaka ao anatin'ny velorano fa inona ny hoe asa mendrika ho an'ny rehetra zay asa mendrika ho an'ny rehetra zay de nietreretina zany hoe afaka manosika an'ireo sehatra tsy miankina ny fitondram-panjakana mba hamokatra asa ho an'ny vahoaka malagasy zay le hoe ho an'ny rehetra zany hoe tsy excuse mihitsy amin'ny fitondram-panjakana nentina ilazana fa rehefa mandalo ny krizy ny covid-19 na mandalo ny rivo-doza na mandalo ny krizy amin'ny ady any Ukraine de tsy afaka mamorona asa ny fitondram-panjakana satria efa nanana an'lay perception na perspective izy ny amin'ny fomba hita tanany an'le firenena dikan'izay manana vahaolana izy afaka hanomezana asa ho an'ny rehetra zany ka manosika an'ireo sehatra tsy miankina ka nanisy arany covid-19 tao anatin'ny vola zay nomeny ireo mpamatsy vola Madagasikara mba hanalefahana ny krizy ho an'iny krizy ara-pahasalamana iny de misy vola natokana ho an'ny sehatra tsy miankina saingy tsy tonga araka ny tokony izy zay vola natokana ho an'ny sehatra tsy miankina izay ray zay fa mbola ao anatin'ny velorano fahafito ny fitondram-panjakana ihany koa le hoe fampiroboroboana ny indostria ny zava-misy am'izao fotoana zao dia tsy manangana indostria ny fitondram-panjakana na io manao nationalisation an'ireo indostrie zay tsy miankina ka everin'ny fanjakana fa anana rentabilité ary hitondra famoronan'asa ho an'ny tanora sy ahafahana mitondra famokarana ato anatiny mba tsy ahafahantsika manao importation itsony
fomba fitantanana firenena normal zany resantsika zany, klasika zany resantsika zany fa tsy complexe akoriny ary bazika zany raha ohatra ka firenena ny resantsika zany. Zany hoe misy fanjakana tonga ao de mampiroborobo ny asa ho an'ny tanora de manangana industrie ihany koa, satria isika nahafantatra tsara fa niditra atao anatin'ny politika ny ajustement structurel tsika ka rehefa nanao an'izany tsika tamin'ny repoblika faharoa tapany farany tsarotsika tsara zany de voatery nanao an'ilay privatisation itsika de nisy an'lay hoe pazerpa iny privatisation iny betsaka ny deflaté tao anatin'izay zay mbola tsy nahazo volany ny akamarony amin'izao fotoana zao, fa iny privatisation iny zay tsy maintsy ny terena hidirany Madagasikara ny rahana tamin'ireo mpamatsy vola de vidintsika lafo satria very teo am-pialatanantsika ny orinasa rehetrarehetra zay nitondra fampandrosoana teny nivonfaritra sy ny faritany. De iny tokony ataon'le mpitondra taty aorina ary efa nisy ezaka nataon'ny Filomarka Ravalomanana zany zay niainga avy amin'ny herin'ny tenany aloha ny hoe azo atao mamokatra indostria fa azo atao ihany koa ny mamokatra indostria zay manao fanosehana makany ny tatsa. De fantatsika tsara fa ny tatsa no ny tadiavana lalam-barotra aingana aloha ahafahana mamoaka vokatra izy ireo, de zay le nampiroborobolina ny fambolem-bary, zay lay nanatsarana ny fomba fambolena legioma ka tamin'ny alalan'ny fomba famokarana amin'ny alalan'ny volyavitra sy ireo zezika anisany manamavana ny fahafahan'ny tatsa mamokatra sy reo karazana famatsimbola fatatsika tsara ny PSDR ny CCPRIAS sy ny sisa zay nahafahana namatsy ny tatsa teny fotony. De reny rehetrarehetra reny sy lay PME zany hoe reo entreprise majinika salatsalany ary mifampiroboroboana ny microfinance teny anivon'ny commune sy ny district de napriska ny tatsa mba hamokatra zany. Zany hoe raha tsy nahavita namokatra industrie faran'izay aingana de mba tetsy andaniny aloha mba nahafahana zany nijeriny tatsa. Fa ity rina sady tsy mahavita mamokatra asa le fitondram-panjakana sy manosika an'le sehatra tsy miankina, ny tsy mahavita mamorona industrie ihany koa, ny tsy manana politika manantona ny eny ambanivohitra amin'ny alalan'izay hoe fanomezana lanja ny tatsa. De io zavatra tonga eto Antananarivo renivohitra io na taxi moto na taxi bicyclette na cyclopusy eny amin'ny faritra Isotry na ny kalesa zay taritina sy ny posy sy ny sovaly botiry zay miverina amin'izao fotoana zao de exode rural rina. Zany hoe miala any ambanivohitra misy azy lay tatsa rehetrarehetra zay tokony nanosika an'ilay resaka toe-karena malagasy de tonga eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao, eto andrenivohitra tsy mifanaraka an'izay zavatra eritreretiny le asa atao, tsy maintsy mamely teny izy ary rehefa tsy maintsy mamely teny izy de ny zavatra tandrify azy voalohany ny ataony de misintona posy izy, manosika sarety izy, mitondra bisikileta, mandehana tompoka eny Anosizato eny amin'ny rond-point Anosizato tsy lavitra misy anay eto misy an'izany fa mahita taxi bisikileta ianareo Antananarivo renivohitra zany taxi bisikileta Anosizato Atsinanana zany fa tsy Anosizato andrefana. Anosizato Atsinanana dia firaisana fahaefatra ato anatin'ny boriboritany na Antananarivo renivohitra. De inona nolazainao? Inona nolazain'le mpitatana? Zany rehetrarehetra zany efa tokony ampiseho endrika na Antananarivo hoe tanànantsika le resahan'le fitondram-panjakana. Le tanànantsika resahan'ilay mpitatana tanàna Antananarivo de tokony hoe ho Antananarivo mendrika amin'izany kapitale ny Madagasikara zany le Antananarivo. Fa tsy Antananarivo mahamenatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny maha-kapitale Madagasikara azy. De tsy manana vahaolana momba zany le fitondram-panjakana. Satria tsisy mifananana asa, tsy tanteraka le velorano fahenina, velorano fahafito, tsy tanteraka le velorano fahavalo, zay miresaka ny vehivavy sy ny tanoratsika miatrika an'io avy. Ka ny vehivavy ary lasa mivary tena. Ka ny vehivavy ary lasa mamonjy karaoke fotsiny. Ny vehivavy lasa manaraka chauffeur. Ny vehivavy lasa mandao ny tokantrano satria inona ny antony? Tsy maharaka ny fidiram-bola ao anatin'ny tokantrano intsony ny raim-pianakaviana de tsy maintsy mitady vahaolana ho azy ny vehivavy. Ny tanora efa tsy resana, mazava ny teny deputera Mbosalama Emilien teo. Lasa mitsindrona ary lasa mitady zava-mahadomelina ekinan-doha hatramin'ny sotro toka
solondrongony sisa ny tanora eto amintsika tsisy asa akoatra ny mangalatra sy misoloky sy manetaka de tonga any am'lay velorano fasivy isika lay tsy vita amin'ny fitondram-panjakana tso le fahavitatena ra-tsakafo fa inona moa fahavitatena ra-tsakafo raha ohatra ka mbola manafatra entany ianao amin'ny alalany sakafo hoaninao any ampitan-dranomasina maketo Madagasikara tsy mahavita tena ra-tsakafo ny fitondram-panjakana raha izany satria na ny sakafo hoan'ny malagasy ara dia tsy maintsy afara manafatra vary, manafatra menaka, manafatra paty, manafatra sardina, manafatra zavatra rehetrarehetra zay tadiaviny malagasy ampidirina ao anatin'ny kibony. Nefa fomba famokarana paty eto a Madagasikara matière première tokony amboarina izany. Ny vary manana izany tsika ary afaka mamokatra izany tsika amin'ny alalany tambary midadasika. Manafatra sardine tsika, sardine nefa tsika misy eto Madagasikara. Manafatra lafariny tsika manana toerana ahafahana mamokatra varim-bazaha tsika blé. Ary efa nanao lafariny tsika teto saingy manafatra lafariny tsika satria tsy maraka amin'ny fiodin'le lafariny eto toerana ny antony tsisy industrie afaka manodina izany atsaka ny sy andavana. Manafatra menaka tsika monopolizena orinasa ray na roa zay mahazo mamy mitsetsitra miaraka amina mpitondra fanjakana zany sehatra fiariny zany. De zay mahatonga any am'lay velorano fahafolo zay mbola sy tanteraka le fitondram-panjakana hoe fitantanana maritra sy miaro ireo arena voajanahary. De tsy haitsika ihany koa mi-exploiter an'izy hoe rehefa tsy afaka mamokatra ary tsika ndao mba exploiter tsika le ressources naturelles zay ananatsika. Raha miresaka tsika ny hoe jonan-dranomasina sy ny toe-karena manga ny sonono velomitsika fa tsy mamelona mpandrara malagasy maro be tsika afaka hitrandraka ny crabe vivant ohatra, afaka hitrandraka reo trondro maro be. Même na antanitsika reo hoe firisan-jato malagasy tompoko ny tatsa malagasy no mihinana langouste. De ozy ny tatsa antanina hoe mbola tsy nahita an'izany zay ary tsy nitsofoka amin'ny vavanay zany. Raha mantantsika hoe firisan-jato ny tatsa na firisan-jato ny malagasy no mihinana crevette de mety hiteny hoe zarazara raha misy mihinana fefaka crevette isa-taona malagasy ray satria lafo tsy takatra zany. Zany rehetrarehetra zany mila metrahana fanontaniana zany. Ary raha miresaka tsika ny amin'ny hoe ny vola azotsika tamin'ireo sarobidy na ny vola azotsika amin'ny fomba fitrandrahana ny ala zay mba exploiter tsika ahafahantsika mivelona eto Madagasikara de tsy misikitraka izany tsika hatramin'ireo arena kibony tany rehetra izany fa ny Kemtso, ny Sinoa sy ny rehetrarehetra no mivelona amin'izany. Fa le malagasy de lasa mpangady fotsiny an'le tany sy mpanivana fa tsy afaka mivelona sy miaina amin'le miliara vokatra le arena ao ambanin'ny tany. Ary tsy mola voatrandraka araka ny tokony izy zany arena izany ary équitablement tsy mola tena tokony tonga isaky ny faritra izany vola miditra izany. De zany ny tonga any am'le velorano fa 1.1 ny amin'ny hoe fanavaozana sy fampandrosoana ny Madagasikara hifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny. De inona moa fanavaozana sy fampandrosoana any Madagasikara hifanaraka amin'ny vanim-potoana? Tsy misy. Zay politika resahanao sy anontaninao isaky ny département ministériel tsy mitondra nininona ho an'le Madagasikara. Lay vinan'le UM tsisy nininona mbola netiny mihitsy hatramin'izao zéro résultat. Indimy nanova mpikamana ny gouvernement le fanjakana dikan'izany tsy mbola nahavita nanao fampandrosoana ny Madagasikara hifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Zay tadiaviny lay situation en Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy sy ny fandrosoany ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena le fitondram-panjakana. De tsy gaga zany tsika raha ohatra ka 12% ny travaux réalisés. Io raha mbola mampametra-panontaniana antsika hoe 12 io ve? So de mba 5 na 6%. Fa bon, miady varitra moa zany de aloha mena azy ihany 12%. Fa mamenatr'olo zany. Tsy hoe mi-mandat 2,5 zany. Fa aty amin'ny 3 hiditra 4e mandat, entamé un 4e mandat 2022 tsika zao. Mi-entamé un 4e mandat 12% de travaux réalisés. De inona ny andrasana an'le fitondram-panjakana amin'izany iny? De raha mijery ny rivotra eto Antananarivo renivohitra tsika bordelique
nanisehatry ny fitaterana sy famovoizana fotsiny ihany ary de mahamenatra zany. De ianao nefa manao promotion ana resaka tourisme, ianao a monsieur basé amina référence amina touriste any Maurice, hoe zao ny tonga any, zao ny tonga tsy La Réunion, zao ny tonga tsy Seychelles, zao ny tonga tsy Comore, fa ndeo mba ilahatra amin'ny maillot sy Maldives ny touriste eto Madagasikara, hoe firy mba tonga eto amintsika. Nandeha milahatra ny Djibouti, satria zany ngamba mety atona ny fomba fampitana ny zava-misy eto Madagasikara. Fa manao bras croisé fotsiny le mpitondra, na inona tenenina manao bras croisé de mameno ny paosiny, de faly rehefa misy mariage hoe reny 4x4 mainty be, de ianao no mahazaka tena espace faran'izay tsara, de ianao mifalifaly ery satria hoe mariage njanaka ao faran'izay raitra indrindra teto, ny bosy rehetrarehetra teto an-tanàna na karana na gasy manam-bola sy ny mpitondra fanjakana nanatrika mariage, de iny fa mitatakolaka sy mijery hoe tena raitra daholo ny fiarato, le gasy kely mampalahelo. Fa avaizany vola nanan'ireo olon'ireo ahafahany milahatra anatin'ny magasinina Forbes, ahafahany manatsoka ny vola eto Madagasikara ka tonga any Panama Papers, ahafahany milaza hoe manao compte offshore izy, mitsoka ny etra sy ny sisa, vola eto amintsika daholo zany. Fa raha ny tokony izy de tokony hijanona andoha eto Madagasikara daholo ny mpandrarah rehetra. Zany eny atao hoe fomba fitantanany, tsy maintsy menao voninahitra ny toekaren'ny firenenao raha ohatra ka manana orinasa eto ianao dia mandoa etra ara-dalàna ianao. Mandray anjara ny asa fampandrosoana ny firenena ny dikan'izany, ary manome risika ho an'ny tontolo ara-toekarena zany, risika ary raha zay metimety kokoa ho an'ny tontolo ara-toekarena zany, satria ianao mandray anjara mivatana ianao. Raha ohatra ka tsy misy ny sehatra tsy miankina zay manosika ny toekarena, ny fanjakana tsy mahavita manana orinasa sy manangana orinasa, tsisy dikan'izany. Satria ny eto amintsika tsy mbola manana an'le vola hanodinana an'le orinasa zay hanana an'izay valeur zay isika eto Madagasikara. Ny antony tsotra resantsika amin'izay de zao ny caisse de l'État tsika, ny budget annuel tsika de mbola andoavana ny karaha mampiasa mpanjakana amin'ny ankapobeny, de mbola igerentsika na etantanantsika fotsiny ihany ny resaka macroéconomique amin'ny alalan'ny fandanjana ny vola miditra sy mivoaka sy ny fandanjana ny vola zay kirakiraina isan'andro eo anivon'ny marché interbancaire de devise. Fa tsy mbola manana volontsika ambombava mazava, zay raha ny tokony izy ao anatin'le fonds souverain, hoe manana an'le excédent tsika, de manana an'le ambombaza mazava tsika amin'ny alalan'le réserve na devise, de misy vola mena ato, de reo telo reo hananatsika vola mba hahafahantsika manangana orinasa mpanjakana mazava tsara, hananana an'le fierté nationale sy souveraineté économique atsika. Tsy manantsika ny réserve mbola mena atsika kay mbola tsy ao anatin'le kalitao, ny réserve na devise tsika mbola misy orinasa tsy manao raha patrimoine na devise na de mamoaka décret ary le fitondram-panjakana unirany le mpandrarah, ary ny vola ambombava atsika mbola déficitaire atsika. Inona no andrasana an'le fitondram-panjakana, dikan'izay ny zavatra tokony ataon'le fitondram-panjakana mba hatsara an'le tontolo ara-toekarenany de manao promotion an'le secteur privé. Hoe ndao nareo ho am'ray ny fanjakana daholo ny fomba fampidirinareo entana eto, ho am'ray ny fanjakana ny etra ataonareo, ho am'ray ny fanjakana ny resaka angovo ataonareo. Ka raha ohatra nareo ka izao ny tarifa optima mikasika indrindra ny resaka angovo ahafahanareo manangana orinasa, de omena promotion na tarifa manoka ianareo ao anatin'ity super confort ity, ka raha izao no laninareo de tokony izao par kilowatt no omenanareo, mba tsy avesatra be ny hoe lasa ny jirama avokoa ny vola rehetra, fa mba misy tarifa manokana omenan'ireny entreprise reny na industrie reny. De jereva ny fitondram-panjakana atraminy bay na resaka tany, satria mila velara-tany matanjaka be rehefa anao promotion na industrie sika eto Madagasikara. Tsy resaka zavatra konofinofo mandehandeha ho azy fotsiny zany hoe anangana cimenterie hoe usine, anangana resaka hoe assemblage na fiarakodia na moto hoe, fa nga ohatran'izany konofinofo mandehandeha ana Covid ohatran'izany fitantanana ny firenena,
sotran'izany le izy e aza manao ariary zato ampandrina fa rehefa tsy hay no mitantana de mikisana fa manimba sady mandratsy entsika an'le fitondram-panjakana fanjakana mpangatadava andro rosy tsy mivelona ary tsy afaka manodina ny tontolo ara-toekarena tsy afaka mandony karaha mampiasa ho aminy raha tsy mangataka amin'ny firenena sy mipamatsy vola raisam-pirenena aiza nisy fanjakana ohatran'izany en cessation de paiement de mbola miambo le mpitondra sy le mpanohany an'le fitondram-panjakana hoe mbola mahazo 53% amin'ny prochaine élection présidentielle ho avy eo 12% raha ny réalisation vitanao anatin'ny 3 ans dikan'izay marina zany ny teny le ramatoa hoe ome 4 mandat dikan'izay 16% io vita amin'ny mandat ray ka raha ohatra mena 4 mandat zareo 16x4 firy riny 64%. Zay zany ny travaux réalisés raha manana 4 mandat reto olo reto. Zay zany vao possible de tsy manangana promesy hafatsony fa reo promesy netiny tamin'ny 2018 reo any no varotana ho an'ny promesy deuxième mandat, troisième mandat, quatrième mandat. Tena kisampisampona le fitondram-panjakana, tena tsy nahita fitondram-panjakana kisampitsampona ohatrany ty. Tena marina zany. Tsy hoe fa natehiteny zavatra ohatran'izany le izy rina, fa rehefa tena mijery ianao amin'ny saina tsy miangatra amin'ny solomaso mazava tsara. De ozy ilay olona zay mifanena tamiko omaly arivo. Tsy haiko tsony zay fomba hitondrana ny tenenana an'le fanjakana ozy izy. Raha ohatra ka miteny hoe manompa de tsy zatra mivany mivavako ary herinandro masina ho an'ny paka zao. Fa raha ohatra indray manozona de ny taranako ny tsy ho vambanina. Fa tsy hitako tsony zay resahana an'le fitondram-panjakana. Tsisy ankoatran'izay ary tena marina zany. Satria rehefa tonga amin'izany ny hevitry ny ray aman-dreny hoe te hanozona izy de mba mahatsiaro tena ihany izy azy le Madagasikara. Te hanompo izy. Nefa tsy zatra an'izany ny vavany. Dikan'izay misy alahelo tompoko ao anatin'le vahoaka. Ka raha te hetsika izy milaza an'le alahelony de inona najoro le fitondram-panjakana? Tandro filaminana, atsao ny lalàna. Manaja an'le lalàna indray l'olona manao fangatahana hoe zay anao fihetsiketsehana, tsy mahazo fangatahan-dalana. Tsy mahazo fanomezan-dalana anao fihetsiketsehana. Tsy mangataka lalana indray le olona, lazaina fa tsy nalaja lalàna. De inona foana raha nataon'le malagasy? De ty aloha de lazana ihany fa tsy anareo tompoko ny mpanao politika sy mpitondra nanao miracle ka hanova ny pratique politique eto ambonin'ny tany. Efa samy nanao an'io fomba anareo io daholo ny teto ambonin'ny tany rehetra. Ny seho mafy be, ny seho manapatra fahefana, ny seho manam-bola, ny seho manana voninahitra. Fa ny efarany dia sedra mangidy ara-politika ihany. De ny dikan'izay maiza maka lesona. Fa raha tsy mahay maka lesona ianareo mba hahafahana manao diatana, ny atao hoe diatana de zao todika mijery ny lasa banjana ny ankehitriny ary miatrika ny ho avy. Zay nge le diantany e. Ka raha tsy mahay an'izany ianareo aza mipetipety ny antsoa ny eritreritra deuxième mandat. Misy interview zao any zay nataona Andriamatoa Parainy Auguste, ancien ambassadeur, milaza hoe tena famitahana vahoaka malagasy ny filazana fa mbola hifidy 53% zay fitondrana zao ny vahoaka amin'ny 2023. Famitahana ozy izy fa torevitra meny azy mba tsy lasaka Andriamatoa ihany Rajoelina. Mazava nge zany. Fomba fijerin'olona mba mandinika koa zany. Fa tsisy olona hiteniteny foana hoe aza milatsaka ianao. Andriamatoa Patrick Raharmana vao niteny zany vaolina ho anao Andriamatoa président tsy milatsaka ianao. Matoa ny olona miresaka an'izany amin'izao fotoana zao de tokony mba ho tonga saina amin'izay le président de république hoe za ty malina matoa tenen'ny olona amin'izany. Ohatry de mila mandiny tena kely mijery fitaratra. Fa raha reo mpanolo-tsainy reo zay mahazo maminy kely amin'ilay indemnité sy ny sisa anandrasany teny an'izany de reo de hiteny foana mano hoe merci président, mety ny ataonao. Na de efa mandeha anaty lavaka aza de mbola hiteny foana hoe merci président. De mampalahelo. Mampalahelo le izy. Le président enjera sy le mpiara-miasa aminy tsy problème antsika. Fa le vahoaka sy sy le firenena mitrosona miaraka aminy zany ny problème antsika io. Iny anjarany iny.
vokatry ny ataony sy ny adalany raha ohatra mianjerany anaty lavaka izy anjaran'iny fa ny firenena sy ny vahoaka miara-mianjera aminareo anaty lavaka mba tsy ombona antsika kosa zany dikan'izay tsy maintsy tokony hijoro ny rehetra tsy maintsy tokony hetsika ny rehetra fa mifamomezam-bahana ho an'ny mpangalatra sy mipanoariana de firaisana tsykombakomba mamotika nyty Madagasikara ty tompoko zany indrindra ho anareo intellectuel mahafantatra ny zava-misy eto Madagasikara nefa minimana kombona ny vavanareo ary minimana kipony masinareo ny amin'ny zava-misy eto Madagasikara de vous êtes complice fa mba miteneny ary zay ny félicité-tsika arina ny fihetsika ataon'ny CCS Sampanantananarivo université morte noho ny décision ny ACC zay mifandona mpampianatra mpikaroka mpampianatra reo olona tsingon'olombolo reo donc tsy ho azo fitahanao anatin'izany université morte misy eto an-tanà mijoro araky ny maizy azy ry zareo ka mba maromarony eto zany hoe samy mijoro any amin'ny secteur misy azy ny rehetra miteny tsy manaiky fa afaka manova zavatra zany fasahiana sy fijoroany zany ka tsy hoe rehefa misy zavatra hitranga eto de io mibeboty io ny tafika io mpitandro ny filaminana mais non tsy voatery zany tsony fa reo koa ohatry ny malagasy rehetra ihany reo tsy ny basy eo natana ny hoe basy fa zay be ny basy zay miaraka maro afaka manova zavatra ary zay foana zavatra ambaratsika rina ny amina hoe firaisakina no hery rehefa mitambatra io afaka manova zavatra ary mitondra am'izay rivo-bavao ao anatina révolution sy ao anatina civilisation ngeza be zay manokatsaina ho amin'ny malagasy ty sy ty fireneny ty rinarabe mananjara ambava omana mpo-meritreritra somary iverina kely am'le resaka olan'ny taxi moto sy ny taxi any namana faniry a de manontany zany tsika atao ahoana zany reto taxi moto de tsotra ny valany zany ampivoary ny création d'emploi eto Madagasikara zay le izy de ao miteny hoe aka telo taona raha zao ny zavatra misy de ahoana no avitana zany anontanio any amin'ny mpitondra satria ry zareo no nanome ny fampanantenana isan-karazany dia anjaran'ny fitondrana no mijery an'izany resaka hoe création d'emploi izany dinona moa ao anatin'izay de hoe tena hoe fanomezana sehatra ny tsy miankina de eo amin'le hoe tsenan'asa dia mila jerena izay fa rehefa ao ny zavatra tsy mandeha rehefa tsy misy asy dia aza manantena miracle za miracle zany tsy misy raha miresaka toe-karem-pirenena so de tsy fantatsika fa mbola atao hoe mafy lavitra no ny any amin'ny tamy miady raha resaka toe-karena no mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana zao misy tany tsy milamimane any ivelany any fa io ny toe-karendry zareo mbola matanjaka noho ny toe-karentsika eto amintsika nefa tsy misy an'izany de hoe inona ary ty mahazo an'le Madagasikara inona ary ty mahazo an'le malagasy no de zao no iainana any amin'ilay atao hoe Madagasikara eto any tsisy afenina eto fa hita an'izao tontolo zao ny zavatra mitranga eto fa so ny sasa mieritreritra hoe misy ny afenina ny anoizantsika azy dia tam'le resaka hoe taxi teo ihany taxi moto taxi ville oka tsy adinoatsika koa fa mbola misy koa ny atao hoe taxi miklandy zany hoe taxi izy fa tonga de tsy ara-dalàna mihitsy fa mangalatra fotsiny izy manao fitaterana hitantsika nisy fotoanandro reny le mbola misy zany hoe taxi agréé reny ko le any amin'ny aéroport le miditra le mitondra pandeha zany miala ny avion de misy de manao an'izay fitateran'izay aveny vato fa mbola misy keo taxi clandestin na le miklandy reny ko mbola mametraka olana ihany keo reny mbola manakenda an'ilay tsenan'ny taxi zany ka hitantsika am'izany fa rehefa jerena le izy tena tsy mandeha am'izay izy mihitsy zany le fiainana raha tarafina amin'ny alalan'izay toe-javatra izay tsy fanananasa olana io
resaka taxi moto sy taxi vokatry ny fahantrany toekarem-pirenena amin'ny mahatonga an'io mpianatra mivoaka eny amin'ny arabe vokatry ny tsy faiza mitantana ihany koa zany satria ny resaka hoe teti-bola sy ny sisa efa mipetrapetraka ahoana no tsy mahalovolany izay tokony andohan'izany ny sesesy manao université morte vokatry ny tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny firenena daholo no mahatonga an'izany vidim-piainana midangana vokatry ny tsy faiza mitantana sy ny fahantrana daholo zany rehetrarehetra zany mivarim-pananana ny gasy amin'izao fotoan'izao fahantrana daholo zany rehetrarehetra zany mitombo mimpangataka any amoron-dalana fahantrana sy olana daholo zany rehetrarehetra zany de manontany amin'izay ary le olona mba hoe manana asa hafa aloha zany le hoe tena tsy manana asa mihitsy de le mba manana asa zany de mifampahantany de inona le fanontaniana mahavita ray volana ve ny karamanareo tsy miteny mafy fa mody mibitsibitsika mahavita ray volana ve ny karamanareo de lasa de mamaly de hoe tsy mahavita zay fotsiny zany ny atao hoe andrefesana n'lay fandehan'ny toekarena eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao le tsy mananasa efa tsy manana iny fa ny mananasa indray ato amin'le karama satria maninona ny ariary mihotsaka ny arem-pirenena lasa migorodana makany ivelany any ny devise zay manana be deabe an'izany mipetraka any ivelany any tsy miverina ty dia ny entana zay afarana avy any ivelany migorodana miditra eto ny entana aondrana zara raha misy ka inona mirakla amin'izany io ane ny eo ihany miodina de tsisy mirakla zany mihitsy raha vao resaka toekarena fa ny atao ihany no miverina zany hoe ilay resaka fitantanana tsy araka ny tokony izy ninninona fahaizana amin'ny resaka ninninona hoe fanomezana hoe chiffre hoe zao ny malagasy tompoko tsy azo rebirebena ntsony amin'izao fotoan'izao efa betsaka zay tatsaha niakatra teto amin'ny miara-monontsay BS radio Mada zay teto amin'ity sezakaiko tokoy no mipetrahan'le olona voaingana zao nisy avany avaratra any no tonga teto fa zao ny teneniny hoe ny tantsaha tsy azo rebirebena ntsony efa tonga saina ny tantsaha efa tonga saina ny tantsaha tsy valala be mandry ntsony reo sasa mantsy mieritreritra hoe mbola atao zay mahavalala be mandry azy na atao hoe valala fomba fiteny zany hoe valala asana hoe manonofy satria zavatra mampanonofy daholo na atao de hoe atao anonofy zany le olona tsy manonofy zany ntsony mihitsy ny olona taloha izy mety voanao am'izany fa am'izao izy tsy tratranao am'izay ny anoizako azy amara-paranako renjarako namana fanirira zafy manantany resaka fifidianana vita iny premier tour tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Frantsa tamin'ny alahady ho azy afaka nanaraka aloha de nanaraka ny resaka résultat hoe Macron mitarika Marine Le Pen manaraka azy eo miatrika deuxième tour tsy de any loatra ny tiana horesahana fa eo amin'ilay fomba nanatanterahana fifidianana isika eto Madagasikara mantsy na hoela na hoaingana de tsy maintsy hiatrika fifidianana fantadiavintsika de fifidianana madio tsara aloha ny tokotany anatanterahana ny fifidianana ny kanja ilalaovana zay aloha zay ny tadiavin'ny rehetrarehetra zay ary anisany na tonga ny hoe abstention na ny tsy fandehanana mifidy manazava ny reny dia noho ny fahitana fa le tokotany be ny fifidianana fikarakara-pifidianana mihitsy ny tseo zay le anisany hoa fa tsy hoe zay fotsiny zany de le resaka fifidianana tany Frantsa inona ny azo ambara ny azo ambara aloha de tsotra izy loatra ny tsisy iny ty bulletin unika fa tonga de milahatra ohatran'le mahazatra antsika reny bulletin multiple zany le mandray tonga ianao de mandray raisina de makany amin'ny isoloara zay aloha zany ray zay faharoa tsy hainaonao resaka an'izany hoe doublon za hoe maty mbola tafiditra ao anaty lisy mpifidianana sisy aty Madagasikara misy an'izany amin'izao 2022 zao mbola misy mbola miady amin'ny hoe mba tsy siny zany fa tamin'ny fifidianana farany teo tamin'ny 2018 mbola izany no aty Madagasikara fa nen'ny olona efa tsy zany ntsony fa ity tonga ny amin'ny 9 alina voaka ny résultat
mivoaka ny résultatny olona amy valo alina tonga de hoe Macron 28,1%, Marine Le Pen 23,3%, i Jean-Luc Mélenchon 20,1%, dia manaraka azy ry Semoro, de manaraka ny rehetrarehetra ao zany. Tonga de mivoaka ny olona. Azy moa tonga de hoe pourcentage no mivoaka eo. Tsy misy an'izany hoe ela be zany hoe andrasana voka-pifidianana vary valim-pifidianana tam'brao zao no mbola voaray de tonga ny rapitso de tonga ny rafakapitso de afaka ny herinandro de afaka ny tapabolana. Ny frantsay vena ny amerikanina no ataonao an'izany. Iza no anina zany? Iza no hoe ino an'izany? Raha ny any Frantsa sy raha ny any États-Unis raha reo no raisitsika ohatra. Valim-pifidianana tamin'ny birao fandatsaham-bato misa 50%, tamin'ny birao fandatsaham-bato 2,000. De lasa am'izay, nisan'ny voasoratra zao. Zany ny tia Madagasikara, zany ny henantsika, tsy zatra foronina zany. Fanen'ny olona tamin'ny lady ao fifidianana avalo mivoaka ny résultat. Tsisy alatra, averiko indray-pandeha, tsy misy fanodikodonana, averiko fantelony, tsy misy alatra. Fa mazava tsara hoe Macron 28,1%, Marine Le Pen 23,3%, de reto le ambanimbany rehetrarehetra tsy nisy teny hoe tena misy tsy mety ao fa ahoana ny anahy no 2,1% fotsiny raha neny Anne Hidalgo, zay zazana velan'ny François Mitterrand sy François Hollande. Parti socialiste, ohatr'izany koa ry Valérie Pécresse, zazana velan'ny Sarkozy, fantsipona 5%. Fa tonga de nitodian'ny frantsay lamosina mihitsy. Ka zany nen'ny olona, dikan'izay zany ho atsika, zay tsy maintsy hiatrika fifidianana, na hoela na ho aingana, tsika hoa tsy tompon'ny ampitso, fa Andriamanitra ny tompon'ny ampitso. Fa nitadiavintsika zany, inona ny lesona azoana am'izany? Ny tadiavintsika de hoe fifidianana madio, tsy misy hoe fiangarana na ohatran'izao fa mitovy daholo ny sens ho an'ny rehetrarehetra, tsy misy hoe ekipako daholo ny ato amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana de zato zany efa mandry ivony vato fa hoe tsy maintsy lany. Tamin'ireo candidat latsaka filoham-pirenena frantsay ireo tompoko 12 no isany. Tsy nisy nanankiray aza ny teny hoe za tsy maintsy lany. Na i Macron zay filoham-pirenena perinazy azy tsy niteny an'izany. Satria maninona? Lakalaka io fifidianana io, kinendrzareo ny tokotany be amin'ny fifidianana, ny fikarakarana amin'ny fifidianana mazava tsara, tsy misy afahanao mangalatra mihitsy ao, tsy misy afahanao manao mikimaky mihitsy ao, tsy afaka anao an'izany ianao, na inona, fifidianana filoham-pirenena farany teo tany États-Unis ny tabataby Trump oatra ny ela be izy zany. Tsy maintsy naverina ny saina tsaiko fanjakana taizy iny le nisy wawawa be ny fanjakana tany États-Unis naverina mihitsy ny saina atranana mihitsy le izy, nefa rana i Joe Biden no lany. Zany ny olona hoe tena hoe fikajiana sy fanajana ny fahamarinana, satria saripady averina tsara zay, saripady tompoko, ary atao mihitsy hoe tena hoe zava-dehibe ny safidim-bahoaka, tena safidim-bahoaka. Fa raha ohatra hoe io safidim-bahoaka io no avilivily sy ohatran'izany de fa tsy zay zany le tsy misy hoe anaiky an'izany, zay tonga de hitsina am'izay. Ka reny zany ny fifidianana any Frantsa, tonga ho avindray amin'ny 24 avril, deuxième tour eo amin'ny Macron sy Marine Le Pen, de jereo tonga de makanesy eo ambody télé amin'ny valo alina fa tonga de mivoaka ny anarany eo. Tsy ohatran'ny ety amintsika hoe mbola zao ihany no azy de eo de tsy fantatra tsony zay efa ralilay rara. Inona zany ny tiano tenenina? Azo atao zany ny manatanteraka fifidianana tena madio, tena hoe tsy mitongilana, fa tena hoe mitovy ny sens ho an'ny rehetrarehetra. De aleo le vahoaka malagasy hifidy zay tiany, fa tsy hoe tonga ianao de mizesta hoe zay ny anina, zay ny anina. I Macron raha tsy samy teny an'izany, i Joe Biden sy Trump tompoko tamin'ny ray tamin'izy Roland zany, tsy nisy sany teny hoe tsy maintsy zany lany eo.
fa mbola fampitadiavana mitariko Trump atsy amin'ny fanjakana zao, mitariko Joe Biden atatsy amin'ny fanjakana zao, tena tonga de hoe suspense hatramin'ny farany ka natonga an'ireny olona tsy nafehtena niakatra atao amin'ny Capitole reny troupin'ny Trump. Zany ny olona mbola suspense satria maninona mitovy ny sens. Ary zany no antony anaovana an'ilay fikaonandoam-pirenena mba isin'ny tena hoe mazava tsara ao anatin'ilay izy fa tsy isy te hiditra ntsony amin'izany hoe ao anatin'ny lalao maloto sy hoe doublant hoe sinsia sinsisa bulletin précoce hoe sinsia sinsisa de vitan'ny olona ko ahoana ny tsy ho vitantsika fa zao ilana n'ilay fitiavana fa fitiavan-tanindrazana fa tsy le hoe wawawa be fotsiny ko hoe be resaka fotsiny nefany eo amin'ilay fanatanterahana ny asa tsy araka ny tokony ho izy izany. Ary de zao farany nanaiky tsara mihitsy fa nisy ny fahadisoana avy aminy raha ohatra hoe i Valérie Pécresse, nanaiky koa i Éric Zemmour fa tena hoe tsy araky ny 7% iny na tenainy fa nisy ny avy aminy zany. Zay zany nen'ny olona tonga de mazava ny tsika raha hoe mbola ohatr' zao tsy tafavoaka tsika fa zay ny tsy maintsy ilana n'ilay fikaonandim-pirenena tsy io tsy azo hitovirana io na iteniny atsy hoe ka zao hoe mandeha io izay mandeha eo BDB mantsy nde tsy atao hoe BDB fa misy miteny any ambadimbady ihany fa tena miezaka efa tena miezaka mihitsy amin'ny fikarakarana amin'ny firenena nefa ny fiainana isan'andro io izy io taorina manafariana faniry faraparana ny amakitsika ny commentaire alohan'ny amarana azy de ty zavatra mitranga ny fianaratsoa ty mba angatantsika namana technicien andefa ny ty faneho-kevitra natao amin'ny mpikirakira Facebook ity zay natao ny solombavambahoaka voafidy atao fianaratsoa tapitanàna zany zay avy amin'ny fitondram-panjakana ny solombavambahoaka voafidy nampanantena asa ho an'ny tanora marobe anjatony izy tany amin'ny taona 24 tanoany ary misy ny fiofanana atao mialohan'izay fandefasana tanora iasa izay ary de misy lelavola zay 250 000 ariary ho saran'izany fiofanana zany nalaina tamina tanora anjatony marobe any fianaratsoany raha ny vaovao fantatra zany efa tamin'ny taona 24 izy ity de ovakiko kely namana le izy alefaso namana technicien le izy tsy ity satria reto zany le fampahafantarana le fiofanana fa ao anatin'le publication ray mihitsy iny zay miresaka zany lay zava-misy na tonga n'le fitoriana satria nitory amin'izay zany le tanora zay nomena fiofananareo satria tsy mbola misy toy an'le izy hatramin'izao ty ny andinidiny lay fiofanana ny andinidiny lay fiofanana zany tanora lasy vavy 12 ka hatramin'ny 12 taona ozy hiasa ny ivelany any États-Unis dia amina bateau de croisière zany le mpitety ranomasimbe mpitety firenena zany mampiofana hidirina am'zany zahay fiofanana teny anglisy miampy la hiasa atao ozy izy de reto ny ilaina zay olona be indrindra de nyresaka clininina zany de plongeur zany manasa vilia anaty sambo zany femme de chambre na takona kely izy serveur serveuse rehefa voaray miasa de enina ka hatramin'ny 20 volana ny faharetan'ny asa ary mahazo pause 2 volana mody aty Madagasikara de ohatran'izay hatrany ny karama de eo 3 000 ariary na 3 millions d'ariary na 15 millions de FMZ hatramin'ny 10 millions d'ariary na 50 millions de FMZ zany isam-bolana de reo zany dingana samihafa sy fisafidianana an'ireo tanora tamin'izany fotoanandro zany de misy anty atota taratasy ilaina ity dia ansara-piofanana premier mois zany 250 000 ariary, deuxième mois 250 000 ariary, troisième mois 250 000 ariary, de quatrième mois hatrany amin'ny date d'embarquement dia misy 100 000 ariary par mois zany. De ity zany anisan'ny andinidiny le fiofanana de nisy fiofanana natao zay hoe ONG alefaso ihany le sary ONG no avoko zay zany no nanao an'le fiofanana teny anglisy le hoe endrikendriky le zavatra atao alefa tsy vakitsika antsony iny fa maizimaizina be fa nytitsika resahana anatin'le izy zany manoloana le taratasy mihitsy am'le nalefako faly le miresaka am'le publication mihitsy zany le manaitra zany ao anatin'le izy zay ngamba ny tena ho alefo zay satria izy ty zany de nitory reo atanora marobe satria amanjatony ty le fitoriana zany nitory ny solombavambahoaka amin'ny fianaratsoa voalohany io hitatsika io izy de mitory ihany koa zany
anatompona andraikitra anankiray zay a mpiara-miasa am'le solombavambaoka de reo vo resaky reo mihitsy no mahakasika an'izy hoe fitoriana ary fangatahana ny famerenana ny vola izay falasa ny ONG ny oaviko au défi de indro izy ampiarahana miaraka am'zarataratasa zany fanamariana sy ireo taratasy mombamomba ny vola zay naloha tamin'izy ireo de misy zany fanazavana hoe mahakasika indrindra zay hoe fifanarahana nataon'izy ireo zay a ny inona misy ino ty fifampidiniana ty amin'iny famadiana fitokisana nataon'izy ireo taminay fandraisan'izy ireo a handraikitra ny tsy fandraisan'izy ireo andraikitra manoloana ny mombanay le soratra moa zany mila vakina tsara satria ohatran'izay le fanoratra le tanora avy any zany de ty zavatra ohatran'izao ty satria efa tamin'ny taona 24 lo izy raha ny tokony izy efa tokony isy nandeha tamin'ny 224 a zao tsika efa 24 mila mamaly an'ity le ONG oaviko au défi mila mamaly an'ity andre matosy olo-mamboaka satria raha ny vaovao fatatsika tsy mety hita mifaly mihitsy le izy ny ao anatin'le zavatra le nalefako teo zany ao anatin'izay satria miresaka mazava tsara le izy ny ty mbola tany fandriny ty fa misy an'lay alina mihitsy le izy misy an'lay bon alova kiko avy aty amiko ary le izy le hoe zao ny anatin'le izy député Fianaratsoa izy Guillaume sy izy zany madame Noël sa monsieur Noël presque kombakombany manimba no avin'ny tanora milaza fa mandefa tanora efa 100 isam-bola ny asa ny USA États-Unis zany ty solomamboaka ray zay voafidy teto am'ireny vohatra Fianaratsoa ity nataony fanangonan-karena fotsiny anefa izany fa tsy zavatra fatany akory na de kely aza mombolay asa mahery ny 700 ny tanora voafitaka tam'izany ka samy nandoa 250,000 ariary isam-bola nandritry ny enim-bolana mangataka ny amerenana lay vola araka zany ro ray aman-dreny sy ny tanora ka manao fitorinana zay hita am'sary ambany le nalefatsika teo zany zay zavatra zay zany tiatsika angataham-panazavana hoe de alefaso am'izay le sary zay nanovan'izy ireo antso an'le fiofanana zany hoe iza no afaka mandefa tanora ary zay efa nahavo zany tamin'ireo mpiasa malagasy zay nalefa tany Koweït tany Arabie Saoudite tany Bahreïn tany Liban zay nahavo zany hoe nihitsoka tany fa tsy araka le mifanarahana le izy tamin'ireo toerana na orinasa zay nandefa n'ireo mpiasa ny ivelana de ity mbola misy an'izay ny ary zay le tenentsika hoe ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny asa sy ny lalàna sosialy de tokony hafantatra am'tony fandefasana mpiasa ny ivelany tony mbola misy manao asa fisolokiana ihany any ambadika any ihany koa ny amin'ny hoe mandefa mpiasa hiasa ny Canada de betsaka ny lany vola manao an'izany kanefa rehefa diniana l'izy tsisy le asa fa resaka fisolokiana l'izy de ty zany tsika tsy miteny hoe nisy na tsisy le izy nanao fisolokiana nanao fisolokiana lay tompona andraikitra fa tokony hamaly an'ty zavatra ty izy ny am'ireo fitarainana zay mivoaka am'izao fotoana zao satria raha ohatra ka olona anjatony no victime ao anatin'izay ka samy nahazonana zay 250,000 ariary zay de mba vola be ihany zay ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fahampiretan'lay tanora sy ny ray aman-dreny zay mba maika hikariko asa ho an'le zanany ka tsy moramora mikariko an'izany vola zany de mila mitondra fanazavana nrentsika de hoe misy fanazavana nentina tany amin'ny radio tamin'ny Fianaratsoa tamin'ity marainy ity mila fanazavana mato zany amin'ny fomba ofisialy tsy ampy ny fomba ilazana am'izany mba entina tsara handiniana an'ty raharaha ty fa raha izany manko de mivadika le izy io le izy efa mivakiko faly merci fa na izany na tsy zany de manjary miteraka disadisa lehibe zany raha ohatra le izy ka nisy mauvaise foi tao anatiny na mety ho voafitaka le ONG sy le solombamoaka de mila manazava izy eto atsika tsy milaza mihitsy ny hoe izy amin'ny fahatsona na avy aiza fa mila manazava fa raha-pirenena zao tompoko satria tanora manjatony no victime ao anatin'izany reo tanora reo de milaza fa manana reo atota taratasy zay nandoava vola sy nanaovana taratasy am'izany fifanarahana izany ary hitatsika teo le andinidiny le fifanana mba entina etrehana an'ilay hoe asa rehefa vita le fifanana zany dia mahazo an'le asa avy hatrany
de izay zany no anairantsika n'le tompon'andraikitra voaresaka ao anatin'izao raharaha zao mba tsy hiafinao ambadiky le immunité parlementaire ihany ko fa tokony hitondra lafim-panazavana le izy le solombavamboaka voaresaka ao anatin'izao adevitra zao hoe tena nisy ve le raharaha nisy tsy fahatomombanina ve fiara-miasa tamin'ilay tompon'andraikitra samihafa zay anao an'ilay fitadiavana mpiasa recrutement makany ivelana resaka fandefasana orinasa ohatran'izao manko a hiasany ivelana tsarotsika tsara rina fandefasana mpiasa taloha nisy resaka mazava tsara ny fitondram-panjakana malagasy sy ny compagnie MSN tiako resahana tamin'izany nalefa niasa tsambo mandeha tsara ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy soloan'ny ministera tena sy ilay compagnie de mazava tsara hoe firy ny raisina amin'ny ditony ity aiza ny volan'ireo mpiasa ireo no mirotsaka ahoana ny traitement an'ireo mpiasa ireo rehefa tonga ny ivelany ihany de zay le olana tanyle fandefasana mpiasa ny asa tany ivelany tany an'ray faritra rabo nisy aloha nanao traitement tsara ihany fa nisy kosa tsy araky ny tokony izy ka hoe nialeto izy zavatra fa no hanaovana fifanarahana aminy hiasa ohatra ny sasany anao serveza any amina orinasa any ivelana fa rehefa tonga any izy fa mi décembre ny asany fa rehefa fa mi décembre ihany ko izy de tena tsy voaja ny zololombelona mifanalikana mifampiretana tsy famezana sakafo tsy firarahina raha ohatra ka marary ary de maro be reo a namony tena reo a tovavy malagasy satria tsy nahazaka n'le pression nisy lasa dala satria tsy nahazaka n'le pression sy le fampijaliana mahazo azy tsy araka n'lay mahaolona tsony zany de zay le tenentsika hoe amina trangan-javatra ohatran'izao mba miindrika hitondrana fanazavana ny fomba ofisialy le izy tompoko azavao inona le resaka raha ohatra ka tsy nisy asa fisolokiana tao anatin'le izy de rovina ary mifampanantenana handefasana an'ireo tanora ireo hiasa ny ivelana efa nisy ve ny fandefasana tanora raha ohatra misy ny retard ao anatin'izay hoe recrutement zay de azavao mazava tsara izy ary eto eo amin'ny sehatra nasionaly le izy fa tsy kobokobonina ao fianaratsoa fotsiny ihany zany a de resahantsika zany mba tsy hivadika skandalina indray zany ataontsika mazava tsara mihitsy zany mba tsy hivadika skandalina indray zany ho any am'ire tompon'andraikitra zay voatonina ao anatin'izao raharaha izao mazava tsara angamba zay resaka netsitsika teo zay rina amaraparana antsika azy amaha commentaire ary tsika rina fa efa misy commentaire reo de hofarana antsika ny adevitra iangaviana kelanao zay commentaire zay satria misy maromaro izy ao na mana technicienne iny ary vakitsika ny faneho-kevitra avy aminareo avy amin'ny tiana elianina raha soavim-bola miara aba antsika rehetra aby indray io tena mankasitraka be deabe indrindra nareo mandrakariva fa tena marina daholo zao voalazanareo zao efa tena marefo ny vahoaka malagasy eny ary manaraka indray avy amin'ny maga andriamma ry mpitondra fa anga jamba ny vahoaka am'izao mahazo azy an'izao no lany ianao manofa mpitsanganana tsy isy anaiky itsony io le hoe mila tokotany be ny fikarakarana fifidianana mila mazava tsara verina ray tiana elianina reo aloha efa tsy hita fa juste manakorazy tena fotsiny foana reo am'izao hoe ozy fa milay oka aloha fa milay mihetsika fa mila angamy zany soratana tsara le izy fa mila mihetsika isika manaraka ny toromarika rehetra imamy ijo verina indray na ilay akmf knoeza ny tongilangilana vokero indray kosa koa izay no fahitan'ny olona azy hitovrazaka maneho hevitra tsy misy famarinan'izany eto raha tsy miala ny TGV satria ny lohany no matsatso TGV miala hoy izy fa vendrana zany no fomba fahitan'ny olona azy dia io ihany to fa mbola verina izay ilay fampianarana nataondry TGV nanomboka tamin'ny taona 7 feno adalany Madagasikara satria ilay TGV dia nampanantena pokaty jery ny olo-pirenena i Jean-Jacques Rasamuel misaotra ny miara-manonja ozy mamoaka ny tena marina mavonja ny mpitondra am'izany mitady janona eo amantaonany nefa ny vahoaka ty tena nona le malagasy manaraka
i zava miaraba miara-manonja de miarabanao ihany ko manaraka i maya mankasitraka foananareo miara-manonja rehetra foana ozy a de manaraka andray i lanto andria malala miarabanareo rehetra tompoko izy a ahoana ry mifanapepo ty fa alefasiko ny atsika sy ndao hamboly hazo fa ho fenotsika Antananarivo efa namotika ny fiainanay efa tsy izy tsony izao mantra ny malagasy ankehitriny zay mahatonga an'io raha rehetrarehetra mipotra ero netsy vova de netsy mipotra andray i gapetsana zany milaza hoe marina mihitsy ny filazan'io solombavam-bahoaka Rambosalama fa tokony amafisina ny fiarovana ity fireneny ity ny garde-côte ihany ko tokony ampitomboana sy amafisina misimisy mihitsy ny are-pirenentsika tompoka any amin'ny ranomasina any dia amina miliara no very isy zanona torpa zany dia miaraba tompoko de miarabanao ihany ko i mamy Andrianjafy efatra am'izay ary ny dokotera mitondra taxi sy ny sisa ny mpanao bizina automobile sy ny sisa efa firy taona tsy omena chance mihitsy ny atido ilay éducation mihitsy no mila ovaina ilay toe-tsaina bizina zao mantsy zany raha vao misy anna kely de hoe bizina i mamijao miverina indray mba aza vao ilay bononoka rina azavady eo azavaitsika le resaka bononoka iny satria ny zavatra nitranga tokoa mantsy tany amin'ny zay nanao anampanao formation tafotaonandrony Abdou Ali Anzizy bonjour antsika iaby dia miarabanao ihany ko mamy Andrianjafy miverina indray mantra vaovao dia mba mandinika nareo zay zany le izy eny ary isaorantsika maneho hevitra samy manana ny fomba fanehoany hevitra moa zany amin'ny raharam-pirenena tahaka an'izao ary ny faneho-kevitra de afatarana ihany ko ny zava-misy any amin'ny fiainantsika rehetrarehetra any mamaraparana ary isika izany zao dia misy nanontany moa teo le resaka hoe inona ny resaka bononoka ataotsika desera kely tsy maninona eto ampamarana antsika azy ny resaka bononoka io de nisy taona maromaro lasa nampanao formation zany mpanao gazety maromaro vitsivitsy zay nandeha tany amin'ny faritry Mahajanga iny de nisy vazaha Allemana anankiroa ndray vehivavy de ndray lehilahy zany de lay lehilahy zany tena le hoe miaingitraingitra tena hoe tena le tsy hoe tena zatra tena hoe miaraka manolo fa le miaingitraingitra reny le vehivavy ndray tena tonga de fa tsisy olana mihitsy zay eo de rehefa nandeha de mandeha misakafo rehefa amin'ny hariva dia misy ihany koa moa zany ny mpiofana miaraka eo de rehefa nisakafo de inona misy bononoka eo sy ny sisa de zay aloha rangaha reto vazaha reto mba omena bononoka dia nomena tonga de nifingivonako de hoe fa ahoana zany sakafo zany fa ahoana zany pourriture zany ozy le anankiray zany ozy le lehilahy de ozy zany no misy ety dia zany no fiainan'ny malagasy tiana ambara am'le izy zany de ny hoe na ny vazara dia mahita ny zavatra misy eto amintsika dia miezaka manaraka ny fandehan'ny eto zay le izy fa ny eto aloha zany de rythme hatrany amin'ny sakafo zay maraka zay tsy maraka any ka zay zany le fipetrak'ilay raharaha fa ao anatin'ilay izy de tena manahirana tokoa zay zany entre parenthèse kely iny resaka bononoka iny aloha fa sakafo malagasy moa izy io misy ny mahazaka misy ny tsy mahazaka na ny resaka fofony fotsiny aza fa zavatra misy eto amintsika zany tapitra ny fandarantsika miara-manonja tamin'ity talata 12 aprily 2024 sy 2025 ity saorana ianao naharika hatramin'ny fara ny mamy atelomy ny mangidy dia anoavy zay le fahendrentsika malagasy samy tain'Andriamanitra veloma tompoko